Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalala no ifampiarabana amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity a. De miarabanao indray a tratan'izao andro anio zao a tonga eto a anatin'izao fiarahantsika anatin'izao fandarana vavaka fiambenana zay rahanao fandarana andramoka izao a ny akiradio a mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana de rahanao koa amin'ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay isan'andro a manototosa an'izao fandarana zao. De fiadanao tompony eo amintsika tsirairay avy a fa be zay mahitanao eto ary matoky sy mino fa salama tsara daolinay tsika rehetrarehetra ary matoky sy mino koa fa ifampahery aminao indray a tonga eto a izao fotoana izao. Mety androany anao vao miaraka aminay fa te-teny aminao hoe tsy kisendratsendra koa ny atongavanao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka de maharetatra amin'ny farany a. Afaka miaraka aminay eto anao afaka mandray anjara anaty commentaire anao aza mieritreritra hoe vahiny a atao ohatrany efa ohatrin'ireo olona rehetrarehetra eto ianao a de aza misalasala miditra anaty commentaire mandray anjara amin'ny resadresaka isan-karazany a ataovy mihitsy hoe tonga eto amin'ny mpianakavy finoana ianao a raha lasa nabavinao am' Jesosy fa zay mahitanao a ary de matoky fa tsy takany idirao teto ny voanao teto raha tonga eto ianao androany fa ifampahery tokoa tsika androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka de mahereza de mahatanja. De tahiny tokoa tsika rehetra rehefa paketo a de niditra voalo teto androany nanabavintsika lovely de tena hoe arak'ile hira anankiray hoe azakazaka anotrona anao ane raha nabavy lovely a ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra de ho ampiky ny fahasoavana sy ny fitahina anao a de tena ho tsapanao mihitsy zany hoe tsiron'izany atao hoe zanak'Andriamanitra zany atao hoe mivavaka ao ampifalian'Andriamanitra mandakarivana ianao. Jehovah'Andriamanitra de efa anjely a ikarakarany aminao manontolo a raha nabavy a lovely. Tompo ihany koa raha nabavy Marie-Jo niaraka niditra tao aoriana teo a Raha Jonathan, Androandry, Tojo Mikael, Eliana, Koda Leonie, Felina Rakoto, Marina Tiana, Mamy Sirandry, Itody Raonisoa, aty zanay de Madagasikara, Fabiola, Zanakandapa, Mampionina, de ao ihany koa i Samina, de tahiny tompo ihany koa i Erika Raka, Nambitso Makrina, Rodina, Razana Monika, Tsiramboara Miel, Sondola, de ao ihany koa i Olivia, dia Razana Monika, Tsiramboara Miel, Versilina, Bert Sava,
tahiny tompo Rodiny Marie Lovilitina Soameva Jonatana Erika Mami Andoandry Rodine efa noteneniko teo dia tonga soa isika menakavy Niaina Maheny Soa Soameva Kodanila Erika Tina Rakoto Arzaka Falaray Ritovo Kadaka Fity Rantarira Marie Charline dia tahiny tompo ihany koa Rosine andro avy vitako teo zany Rosine zany dia tonga soa ianao dia tahiny tompo Linda Hope Maman Valtina Jesosy Mahery ranabavy mihaja Lantonirina Andrina Suzelle ohatry ny Lantonirina Suzelle zany atambatra Marijo dia tahiny tompo Marina Tiana Ajasika Patitsy Tsisy Sorina Lovely dia ao koa i Niaina Maheny Soa fanalabeko teo Amboaratsiky Tirira Albenja Aloe Vera anisan'ny mifadianina Kenis be samy kamarady an Jesosy tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra faly mahita anareo ary maharitatra amin'ny farany ny tomboka androany ny fifadikanana dia fampahety tsika rehefa aveo fa milohan'ny zatra rehetra aloha andalo tsika hivavaka Amerika ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra dia aveo tsika hiditra amin'ny tohan'ny fandarina rehetrarehetra dia andao ampandrosoantsika nanabavitsika tsiry amboaramielina na ambinina izy no hivavaka fanomboana androany Amerika ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ka dia tahiny tompo Jizikarla koa tahiny Jesosy tahiny tompotsika menakavy ndao ary nanabavina ambinina anao ny fitenenana ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra tahiny Jesosy itsika rehetra dia tahiny Jesosy pasteur menakavy dia mbola faly manana fiadanany tompo amintsika rehetra indray anatratra amin'izao pakariva izao hiary hivavaka tsika ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ray Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izahay tsirairay avy indreto izahay tsirairay avy mitondra ny fonay manome voninahitra sy mankalaza anao amin'izao fotoana izao misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ny fitantananao anay nandritra n'izao tontolo andro izao ary misaotra anao ihany koa izay ny amin'ny fotoana mamy dia ny fifadikanana izay natomboka anay androany Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nozaraina tao anatin'izany fotoana izany fa tena hoe nampahery tanteraka anay Andriamanitra tena hoe nampatsiahy anay tanteraka mihitsy Andriamanitra tena hoe naverinao tamin'ilony izay tsirairay avy izay nanatrika an'izany fotoana izany koa dia velom-pisaorana anao izay ary mbola faly mametraka ny fiainam-bavaka anay amin'izao arina izao indray izay tsirairay eto izao tonga eto Andriamanitra apetraka eo ampelantananao Andriamanitra na ny toriteny na ny vavaka mamy na ny fampianarana sy ny famelabelarana ny famotinana dia oka tena izy fanay masinao Jesosy indrindra ireo mpanomponao izay ampiasainao Jesosy dia tena azery avy aminao izy ireo ary tena akasika ny fonay tsirairay avy ny teny izay hoentiny izy ireo Andriamanitra ary ny fanay masinao koa dia hiasa aminay tsirairay ary tsy handalo fotsiny izany teninao izany Andriamanitra fa tena hoe izy fiovana aminay tsirairay avy na eo amin'ny tontolo manodidina anay na ny fiainanay ny ara-panahinay Jesosy ary ny vavaka ao amin'ny tanindrazana koa dia tena hoe akasika ny firenenay tena izy fiatraikany amin'ny firenenay Jesosy malala ampandino Jesosy ny feo rehetra izay tsy avy aminao fa oka tena hifantoka tanteraka aminao izay tsirairay avy eto Andriamanitra tena hoe tsy hijery afa-tsy ianao tsy ianao afa-tsy ny feo dia ny feo tokana avy aminao Andriamanitra ary izay manaraka manaraka an'izao fotoana izao dia angatanay ny hositra ny fanasitranana avy aminao Jesosy tena akasika anazy amin'ny alalan'ny teninao aloha hanasitrananao anazy Jesosy satria teninao Jesosy dia manaisitra ny teninao dia ny délivre Jesosy ka dia délivreo Jesosy raha ohatra ka misy olona délivrena Jesosy tonga amin'izao fotoana izao dia fantatranao fa miasa amin'ny hery izay tsy takatry ny sainay fitaovana fotsiny izay eto Jesosy fa ianao no tena miasa dia mankasitraka Jesosy amin'ny misaotra ny amin'ny fitantananao dia hatreo izay tsirairay avy Andriamanitra
fa mamy ary tsara foana Jesosy ny mialoko sy ny mametraka ny fiainana eo am-pelantananao Jesosy raha toka tsy mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay Jesosy dia zava-poana ihany ny zavatra rehetra izay ataonay fa ianao Jesosy ny anteranay sy ankinanay amin'ny zavatra rehetra amin'ny hoavinay sy izay rehetra kasainay Jesosy dia ianao no manatotosy sy manatanteraka dia misaotra Jesosy amin'ny voninahitra dia ho anao rery ahany misandrata tompo malalo amen. Alleluia, ankasitraka indrindra raha nampavinambinina tanatin'izay vavaka matsiro izay nataonao izay nametraka ny fotoana toam-piatan'Andriamanitra dia Andriamanitra manakira mpasamina ny hoe malifity anao dia mahereza satria isan'ny olona mifadianana miaraka amintsika eto moa raha nabavy nambinina dia Jesosy amalifity dia anatratra anositra nao hatrany ane izy ankasitraka indrindra loni raha ary vololony irina iango ny irina andrena solo Eliza Tsiala Iama reo mbola sy narabaiko teo fa mbola zanakandava efa narabaiko dia tahiny Jesosy isika rehetrarehetra mahereza dia mahatanja iano torotentsika rehefa avy eo araka amin'ny mampionina androany zany dia ohatran'izay izay mianakavy kely ny andray anjara eto satria mialohan'ny toroteniny mampionina aloha dia misy finjona vavolombelona kely izay tsy kely moa zany fangezy izay ho ataony mampionina ataony fity azafady misy finjona vavolombelona izay ho ataony fity eto amintsika eto androany izay zavatra mba nahakasika anazy dia mba hozareny amintsika eto amin'ity androany ity ka matoky sy mino fa hampahery anao izany finjona vavolombelona izany nafinaritra aloha ny tatitra aloha zany dia zao nafinaritra ny fanomboan'ny fivadikanana androany eo amin'ny 1:50 teo isika no niaraka tao anaty Zoom nanomboka tamin'ny 10 maraina fa tonga ny amin'ny 4 teo angambany dia tena nafinaritra satria dia tena nakasika ary mino fa feno raha ny tontolo andro an'any satria dia toriteny eo amin'ny toriteny anankiroa teo eo no eno androany izay nentina ny fampaherezana dia matoka fa mbola mahery tsara daholo ny miaramila keliny Jesosy rehetrarehetra ao ay 2:70 tsika nanatrika teo misaotra raha nabavy teny Rakoto Arzaky dia aza misakafo mareta mahereza fa za zany tenanareo hoe ao ambadika ny fivadikanana na inona time na inona zavatra hoe lohahevitra hitorantsika ny fivadikanana izay ny lohahevitra moa dia izao hoe etsika hanitsanana mba hanitsanana izay rehetra fampetipetitenana mba hahafahantsika miditra amin'izany hoe fahamasinana zany hiditra amin'ny Pentecoste amin'izay karazantsika amin'ny 5 juin ho avy zao fety be io ary fety be tamin'ny Pasika koa io dia raha efa nytenenay aminanao fa dia mitokatra aminay dia misokatra ho anareo rehetra izay ho avy ihany ary ny Pentecoste tsika amin'ity tsy ataontsika live kory fa ao anaty Zoom ka izay rehetra anatrika Pentecoste zany dia ao anaty Zoom taka ny rahantsika anaty fivadikanana miaraka dia nafinaritra fa dia tonga ianareo androany hitohatra amin'ny rapitso hitohatra amin'ny rafakapitso ny tanjontsika dia mba ahafahantsika hoe miditra amin'izany Pentecoste zany anaty fahamasinana mba handraisantsika zany hoe batisan'ny fanahy masina zany isika rehetra izay anaraka hitandrina amin'ny Pentecoste amin'ity fa nefa za mampanantena anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy tsy za mampanantena koa fa Andriamanitra tsisy azoko atao anareo fa Andriamanitra kosa dia tena ao ambadika ny fivadikanana ry havana malala tsy possible zany hoe tsisy Andriamanitra hihetsika zany amin'ny fiainanao fa tsy maintsy misy zavatra foana zay zao tenenina hijononay vavolombelona aminareo fa tamin'ity androany ity vita ny fivadikanana andro voalohany dia mba nisy fahasoavana ny raisiny menakavy kely tamin'ity androany ity izay fahasoavana tena hita mihitsy hoe tena avy amin'Andriamanitra ary hijonona vavolombelona aminareo tsy ritra ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsy ritra ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ao fiainantsika ka mahereza ianareo izay fahadianana misy ny nanao efatrandro nanomboka omaly dia androany rapitso rafakapitso nisy ny nanomboka androany misy ny nanomboka rapitso fa nefa kosa mino fa tsy isy tsony ny amin'ny lahady vo hiditra hoe hiditra anaty Zoom dia efa androany ka mba ny tsara fidirana faraparana satria
mba io koa mba misy fiomanana misy mba tsy hoe amilady zany vao hiditra ianao dia alao mba hoe ataontsika 2 andro faraka kely ngambe zay ngamba ny tsara ny minono ny mampinono sy mitaiza kely a sy ny bevoka dia tsy mifady any lafa afaka manaraka anay a miaraka aminay ato fotsiny a isika ia misy mandefa MP amiko moa teo a fa mbola tsy voavaliko fa mbola tahiny tompo ny voavaliko tao anatin'ilay MP anao raha nabavy a fa toy izy ilay MP a dia rehefa tsika miresaka vita ny fandarana malala randry a tahiny Jesosy a ohatra tsy vavoampo izay anarany hoe malala randry zany sa ve afangaroko amin'ny hoe ando andry fa dia tonga sokoa ianao a dia zay mbola hiditra ampivetikana moa dia androany fisoratana anarana farany ngamba dia mahavita 2 andro nareo a dia androany koa nareo no misakafo farany halleloia tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra itoro-teny amintsika eto mampinona rehefa avy eo a dia amelapetratra famelohan'izay aloha dia andolotsika iano témoignage a izay hoentin'ny fity a dia ameno finaritra ary tsika rehetrarehetra dia rehefa avy eo a miditra amin'ny hiritsika dia miditra amin'ny toro-teny tahiny tompo ary a fity a anao ny fitenenana tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia rifaliana ho indray ny miona amintsika rehetrarehetra anatin'ity fandarana ity dia mba te hizara fijoroana vavolombelona kely ako a amintsika menakavy ahafahantsika mifampahery ahafahantsika mahita fa Andriamanitra dia miasa ho an'ny olona izay manaiky ny anaraka azy halleloia ny fijoroana vavolombelona etiko androany dia izao zaho moa fantatrareo fa zaho mbola kely zaho mbola 15 taona dia noho izany zaho dia mbola mandeha mianatra dia tamin'ny herintaona mbola tany amin'ny collège mbola classe de 3e tamin'ny herintaona dia tamin'ny herintaona koa zaho no nanala brevet nanala examen dia efa nijoroana vavolombelona teto moa zany fa dia raina Jesosy fa afaka brevet somatsara halleloia dia sady ambony notiko noho ny tolotsain'Andriamanitra dia voninahitra an'Andriamanitra halleloia dia raina Jesosy dia rehefa vita moa ny brevet dia vita ny collège dia rehefa vita ny collège dia mandeha makany amin'ny lycée amin'izay ianao dia tonga ny rentrée tonga ny septembre dia mandeha makany amin'ny lycée amin'izay zay dia nomenanay ny emploi du temps anay dia satria any amin'ny lycée moa dia betsabetsaka kokoa ny zavatra mila ianaranao misy matière vaovao dia sady ny lycée omeny lanjany kokoa ny fianarana noho ny tany amin'ny collège ohatra hoe any amin'ny lycée amin'izay ianao no hoe mirava amin'ny enina ohatra zany dia nefa ny voninahitra an'Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra tena nanomana emploi du temps manokana mihitsy no anahy halleloia ohatra hoe za rehefa alarobia dia tsy mianatra halleloia nefa ny ohatra hoe ny emploi du temps ako tany amin'ny lycée aty amin'ny lycée indray no maivamaivana kokoa no ny emploi du temps ako any amin'ny collège dia ohatra hoe amin'ny alarobia za tsy mianatra dia anatin'ny emploi du temps ako koa be dia be ny trou anatin'ny emploi du temps zany hoe ohatra hoe amin'ny talata ohatra za dia na za manomboka amin'ny 5 na za manomboka amin'ny 10 dia ohatra koa amin'ny alakamisy za manomboka amin'ny 6 isanandro ohatr'izany dia be zany ny trou anatin'ny emploi du temps dia ohatrany hoe malalaka be ny fotoana nefa ny mijereko ny emploi du temps any namako dia ohatrany hoe teritery be zany le emploi du temps nefa mitovy ihany ny ora ianaranay tsy misy différence fa mitovy ihany nefa ny anazy ohatrany hoe teritery be tsy mba misy hoe trou zany ao anatin'ny emploi du temps nefa ny anahy tena hoe ohatrany hoe miaina tsara le emploi du temps zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra ihany dia izay aloha ny fijoroana vavolombelona voalohany dia ny fijoroana vavolombelona faharoa koa dia tena hoe ngeza be ny zavatra nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako tanatin'ny vacances moa dia rehefa vita ny brevet ako dia teo za no nanao an'le nanao batisa dia teo za nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra teo za no tena hoe nanapa-kevitra ny anaraka ny vavaka fiambinana isan'andro isak'alina
dia tamin'ny vacances aloha dia tsy dia nisy problème, afaka nanao traduction soa tsara, afaka nanao toloteny soa tsara, afaka nanaraka fandarana soa tsara. Fa rehefa tonga ny rentrée dia eo no ohatra hoe manomboka amin'ny fomaraina, eo no misy devoir ohatrany. Dia nefa na dia izany aza dia za tsy nitsahatra mihitsy nanaraka fandarana vavaka fiambenana satria tena hoe tanaty vacances no tena nahatsapa hoe tena hoe manome hery ny fandarana vavaka fiambenana ataon'ny dada sy neny. Dia izany nampatonga ana tsy nitsahatra mihitsy na dia nianatra aza dia mbola nanaraka vavaka fiambenana foana isak'alina. Dia izany koa za koa mbola tsy nitsahatra mihitsy nanao traduction, niezaka foana namita ny asan'Andriamanitra na dia indraindray aza dia be devoir indraindray aza teritery ny fotoana. Fa mbola navita nanao ihany navita nanao asan'Andriamanitra ihany dia terena Jesosy fa tsy noho ny hery sy tanjaka izany fa tena hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Dia rehefa tany amin'ny collège moa za dia mpampianatra anay indrindra tamin'ny 3e dia mpampianatra anay tena hoe nampitandrina anay mihitsy tamin'ny lycée. Ohatra hoe ozy izy hoe tandremo fa rehefa tonga any amin'ny lycée nareo dia tsy dia manam-potoana ho anareo intsony mpampianatra satria betsabetsaka ny ankizy ao anaty kilasy anankiray dia mety sahirana ny mpampianatra dia mety tsy dia manam-potoana ho anareo. Dia nareo zany mila mahay mahony tena manomboka izao. Ohatr'izany ohatra. Dia nisy fampitandremana anankiray koa nomen'ny mpampianatra anay dia izao. Ozy izy hoe nareo azagaga rehefa hoe azagaga raha hoe tonga any amin'ny lycée nareo dia hitanareo fa midina be ny notenareo, midina be ny moyenne générale nareo. Satria efa vérifié zany fa rehefa tonga any amin'ny lycée nareo dia minimum 2 points no miala ao anatin'ny moyenne nanao. Rehefa tonga any amin'ny lycée zany hoe raha ohatra ka hoe any amin'ny collège ianao ny moyenne générale anao 14/20. Dia rehefa tonga any amin'ny lycée ianao dia minimum 12/20 no anananao. Dia indraindray aza midina bebe kokoa, indraindray 11, indraindray 10, indraindray 9/20 ohatr'izany. Dia izany no tena hoe nampatahotra be anay satria hoe izay ve dia 18 de moyenne dia ho latsaka 16 indray ve any amin'ny lycée sa ahoana. Dia rehefa tonga any amin'ny lycée zay dia tena hoe sapanay fa tena sarotsarotra kokoa mihitsy ny lycée. Betsabetsaka ny zavatra andrasan'ny mpampianatra avy aminay, betsabetsaka ny devoir, niveau ambonimbony kokoa zany le izy. Dia be dia be ny namako zareo tamin'ny collège neny zareo moyenne générale zareo 18, 17 dia zareo latsaka 16 daholo, latsaka 15, 14 ohatr'izany. Dia nefa za mbola manao asan'Andriamanitra, mbola mitandrina sabata manaraka vavaka fiambenana dia io zany dia kelikely kokoa ny fotoana ananako afahako manao devoir, afahako manao révision ohatr'izany. Nefa ny namako rehetrarehetra sady manana ny alina tontolo zareo anaovana devoir, manana sabata tontolo, sabata manontolo zareo anaovana devoir dia zareo koa afaka manao jeu, manao ohatr'izany. Izany no ataony zareo rehefa misy temps libre. Fa za mbola manohy foana manao traduction ohatr'izany. Dia nefa tena mahagaga izany raha vana malala fa ny olona rehetrarehetra tafalatsaka 15, 16, 14 ohatr'izany fa moyenne générale koravana amin'izao dia 17,6 ariavana, 17,6/20. Dia izay moa ny ampianarana, rehefa ny ampianarana dia manontany eo hoe firy ny notenao, firy ny moyenne-nao ohatr'izany. Samy samy manontany eo zany. Dia rehefa nitenany zareo hoe ny anahako 17,6 ny moyenne-ako, rehefa nanontaniany zareo ny moyenne-ako dia gaga be zareo hoe efa aty amin'ny lycée ve ianao dia 17,6 ny moyenne-nanao. Nefa efa hitanao fa sarotra be ny matière ohatr'izany dia mbola mahavita 17,6 be ianao. Dia tokoa za vao gaga hoe tena vitsy ve ny olona mahazo an'izany hoe 17,6 de moyenne zany. Ny olona rehetrarehetra 2 points daholo no niala tao amin'ny moyenne, ny 2 points, 3 points, 4 points.
fa ena un point ihany iavana no niala tao moyenne ka tena hoe nefa zaza tena tokony tena hoe moyenne no tokony tena idina indrindra na tokony hoe 5 points na midina satria za malada sabata tsy manao devoir rehefa sabata tsy manao devoir rehefa vao tonga anatrano fa mbola manao famtinana mbola manao traduction vavaka fiambelana koa mbola arahako ohatr'izany de tena hoe gaga koa za rehefa naheno an'izany nisy koa aza namana anankiray tena na hoe ianao fa nanao pacte tamin'ny devoly nefany tena hoe Andriamanitra no nanolotsaina anahy Andriamanitra manolotsaina anahy Andriamanitra mandamina koa fotoanako satria za de tena hoe olona tena tsy mahay mandamina fotoana mihitsy tsy organise mihitsy ny ahako ato an-trano de tena hoe Andriamanitra mihitsy mandamina fotoanako tena hoe Andriamanitra manolotsaina anahy ataon'Andriamanitra tsy sarotra amiko mihitsy ny matiera rehetrarehetra riavana na ny matematika zany na ny SVT zany na ny français zany na matiera rehetrarehetra nefa za koa za matetitetika no tsy eo any ampianarana matetitetika no absence any ampianarana noho ny antony maro isan-karazany de tena hoe za zany no tena tokony olona tena tsy afaka mihitsy ny ampianarana fa tena Andriamanitra mihitsy ny ravana no tena hoe manolotsaina anahy tena hoe ataon'Andriamanitra tsapako mihitsy fa ny asa izay ataoko anazy ny fanompoana izay ataoko anazy de tsy avelan'ny verimainana de mbola kely aza de tena efa ampahitan'Andriamanitra an'izany de tena hoe nareo koa ravana ampahireziko anareo ty fa nareo aza mitsahatry nareo manompo an'Andriamanitra aza mitsahatry nareo manao ny asan'Andriamanitra fa tsy avelan'Andriamanitra anapotika amin'ny fiainanareo zany akory tsy avelan'Andriamanitra tena hoe nareo zany manao asan'Andriamanitra de aveo midina be ny salaire-nareo de aveo lasa tsy manakoanina tsony nareo satria nareo manao asan'Andriamanitra tsy ohatr'izany riavana fa Andriamanitra nareo rehefa miasa ao an'Andriamanitra de Andriamanitra koa mba miasa ao amin'ny fiainanareo tena hoe miasa mihoatra lavitra noho izay ataonareo azy Andriamanitra de tena hoe asehoan'Andriamanitra anareo fa Andriamanitra de tena hoe asehoan'Andriamanitra anareo fa hitan'Andriamanitra ny zavatra afonareo azy hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonareo azy ny fotoana izay laninareo amin'ny anaovana ny asany de nareo riavana tena hoe mahereza nareo amin'ny asan'Andriamanitra fa tena hoe tsy verimaina ny zavatra ataonareo ary izy valiny foana zany andrasy foana fa tena hoe izy valiny foana zavatra izay ataonareo anazy ary aza kivy mihitsy nareo manao asan'Andriamanitra na de nindray aza nareo reraka nindray aza nareo malahelo satria tsy manam-potoana anaovana asan'Andriamanitra ohatr'izany fa rehefa azonareo atao de ataovy ny asan'Andriamanitra riavana fa mahatsara antsika manao asan'Andriamanitra aleloia de voninahitra an'Andriamanitra iariana izay ny fidiona vavolombelona kely hoentiko aminareo de mino fanampahenanareo zany de voninahitra an'Andriamanitra iariana tahiny Jesosy aleloia akasitraka vity zay mivady moa zany tsy naheno an'iny meloa akory fa de tsy ty misy fidiona vavolombelona zay moa efa matoky anazy hoe tsisy zavatra hodiso koa ny zavatra hoteneniny de etiko zay vao miara-miaino aminareo fa de tena voakasika ny fo tena nangano any kely mihitsy ameno an'le fidiona vavolombelona le zanako teo fa de sy rehefa mpahirezana kely mba entiny atsika hoe ny zavatra ataotsika ho an'Andriamanitra atao fotsiny fa tsy avelan'Andriamanitra verimaina akory reny raha ohatra zany anao manana fotoana de tsy maintsy misafidy ianao hoe asan'Andriamanitra ve hanompo an'Andriamanitra ve sa anao zavatra de Andriamanitra atao fa tsy verimaina akory ny zavatra izay ataontsika an'Andriamanitra tena mahafinaritra ngeravana zany hoe ifity iny tsy de hitanao hoe mba mianadesona firy zany tsy de hitanao hoe ary izy disponible foana etretinareo afity inge no manao ny radio atsika io fity inge no hitanareo no nanao ny site web atsika io izy no manao ny contenu rehetrarehetra ao anatin'iny za zao manana compte Instagram de izy no mameno any anatiny betabe zany zavatra ataony izy masy teknisianina kely na iaby betabe am'ireo zavatra hitanareo mandeha ao amin'ny fandarandreo
dia asa tanany fity izy tena tain'Andriamanitra be zany amin'ny resaka hoe resaka fikirakirana resaka ohatra hoe montagena vidéo reny na zavatra ohatra zany misy fotoana izy manao an'ireny le famitianana hitanareo reny dia pause any ampianarana izy manao an'ireny dia vitany amin'ny telefona dia zavatra mahafinaritra nefa tamin'ny nanala brevet tamin'ny heritaona izy dia efa nijorovavombela taminareo teto fa mention très bien fity très bien eo anatrehan'ny vazaha zay miaraka aminazy anaty tontolo fianaranao dia mba misy malagasy tena hoe mention très bien anatin'izany hoe brevet zany zava-dehibe nge zany nefa niaraka ny tena taminao hoe ny olona sabata mandeha bibliotèque mianatra sy izy sabata eto maraina pariviniary miaraka amintsika anaty zoom eto miara mitambina sabata voninahitro n'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany manompo an'Andriamanitra ataovy izay an'Andriamanitra fa tsy mba velan'Andriamanitra verimaina akory ny anjaranao dia mahereza fa tsy verimaina dia nitoroteny arytsika fa dia misaotra ny fitisika tanaty fitsona vavolombelona dia miaraba anareo izay mbola tsy voarabako teo Bartel Aurélie Rasoa Velomary androany aloha zavana hitanao dia arapaina manokana ianao tahiny Jesosy ianao dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany izy koa mbola tsy dia misaotra anareo koa amin'ny teny mamy fa hitany fity daholo reny ary mampahery anazy ireny rehetrarehetra ireny izy koa mbola tsy narapaiko teo zay hitra amin'ny teny Andriamanitra hitra amin'ny teny Andriamanitra tsika fa andaloha eno iritsika zay ny fahazarantsika eto dia ampahereziko anao hoe tsy verimaina akory ny zavatra izay ataonao ho an'Andriamanitra mahereza daholo Trazinao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza iaviavy dia mora matoky anao ao na toa tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao na tampinavako ny lalana kale dia minao fa mora misy lalana misokatra hoay na dia nitaretra trazinao tompo dia andrasako foana na dia tsy mamontsy naza ny aviavy dia mbola matoky anao ao na toa tsy mety avako zay rehetra tao dia minao fa mahay anao na tampinavako ny lalana kale dia minao fa mora misy lalana misokatra hoay tsy obery maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray andro ay ho tonga ny anjely hitondra varimbavaka eo antany ho fifarinao ay yahita ny famonjenao tsy obery maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray andro ay ho tonga ny anjely hitondra varimbavaka eo antany ho fifarinao ay yahita ny famonjenao toy ireny mifaniliky ny olona mandray tsy misy pijery ao fa nitsapako ny tompo Andriamanitra mitsinjo sy midera raha ny fijeriany to mahasa fanahiko ny marakarena inoko fariray Andriamanitra indray andro ay ho tonga naratra tsy obery maina tompo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina
famonjinao fifarinao miahitany famonjinao. Alleluia. Anisan'ny nampahirezana ny ankizy ihany keo tanaty fivadikanana moa zany izy zany hoe tsy vera maina ny zavatra ataontsika an'Andriamanitra mety tsisy valiny androany fa zao fotsiny ataovy ao an-tsainao tsisy vera maina reny na deray ara hotahiny tompony hoe tsika tsirairay avy mahireza ary mahasitofana manao zavatra an'Andriamanitra. Eny fa na dia amin'ny fotoana tena tokony tsy ahafahanao manao zavatra an'Andriamanitra dia miezah foana ny an'Andriamanitra aza-pandeferina fa ho hitanao fa hainao koa ataon'Andriamanitra lohalarina foana ny fomba ananao. Alleluia. Hitahiany Jesosy ary tsika rehetrarehetra hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia andao ary aho ampandrosotsika himampionina hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tahaka ny mahazatra moa azagaga ianao raha tsy mirabanao izy dia tahiny tompo daholo tsika fa izy tia dia toriteny tao anatin'ny vavaka maraina izay ataony fa zahako moa zany mba nangataka hoe tena aloha ary mba alefa izay averina alefa fa mba mahafinaritra ny amelaperatra sy ampaherin'ny olona anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ka dia azagaga fa za manteny anareo hoe tahiny tompo nareo izy mampionina fa efa talohan'ny fandarana izy miteny tao anatin'ny fandarana izy efa niteny fian'ny tola fiarabana fa eto izy to dia toriteny ny alefany dia aoriana toriteny dia amelaperatra ny toriteny eto indray ny tenako. Rapitso ny fotoanantsika afinaritra ny fotoanantsika ary tena ekonomitsy rapitso ianareo izay manana olana mitolona olana mafy ao dia menoty toriteny sy fotoam-bavaka rapitso fa za matoky sy miny fesaky ny fotoana fivadikana ohatrao dia tena anatina firetana hafa mihitsy ny fotoanantsika dia asao ny fianakavianao rapitso dia mba ataovenina ataovy manakoako ao tokantrano ao ny fandarantsika rapitso. Hotahiny tompo tsika rehetrarehetra dia mahereza dao rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo ary mampionina anao ny fitenenana dia menanao izahay. Tahiny Jesosy. Andriamanitsika amin'izao fotoana izao dia ifampaherytsika androany dia ataonao mianja rentsika dia ataonao miatoko fahavalo mivakitsika androany dia ataonao miatoko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy mivakitsika dia ataonao miatoko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Alleluia. Bakoteo izao ny tena anaran'i Jesosy manao hoe dia nampaneritsenanao izy ka namelanao nona dia nanomianao manao hohaninao izay tsy fantatrao na narazanao ampahafantarana anao fa sy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao sy ny voto izao 7 taona izao. Alleluia. Ka ao ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Halleluia. Ajantsika eo. Teto ny soramandy dia hoy ny soramandy hoe fampahatsiarovana ny mitondran'Andriamanitra ny Israely sy ny nampanetrentena azy ary fananarana azy. Andreo miavonavona izy ka manadino an'Andriamanitra ka mpatsiarovana patsiahivona foana satria sao dia adino fa tanan'Andriamanitra ny mamoaka anareo zanak'Israely tsarovy foana zany naroviana tenenao amin'ny taranakareo ampahafantariny olona rehetra. Halleluia. Fa Jehovah Andriamanitra ny namoaka anareo avy tany amin'ny tany Egipta. Dia hoy ilay ten'Andriamanitra manao hoe dia nampaneritsenanao izy ka namelanao nona. Halleluia. Nampaneritena dia namelanao nona. Misy fotoana ravana malala ny olona anankiray rehefa mbola voky dia tsy mahay mihetry tsy mahay maneritena. Jerena tsara fa reny olona voky dia olona mila moa zany manakatao na olona hoe misy fotoana mila na dia manao ny tsirarina azy mangalatra
manodikodim-bolam-panjakana manodikodim-bolan'olona dia voky izy manao an'io dia tsy tonga saina mihitsy hoe tsy mety ny ataony any olona tsy vonona ny any tsy tena mihitsy satria manino ao anatina fahafokisana voky dia ny olona tena ohatr'izay mihitsy io zavatra io zany tena natiran'ny olombelona mihitsy io fa ny olona nefa na rehefa voky dia tsy mihety zany ohatra mibotsibotsina ho azy ny kipo dia mibotso tinatinaka ho azy eny dia tsy manaiky hety zany mihitsy ny olona dia fantatr'Andriamanitra le izy fantatr'Andriamanitra dia izy Andriamanitra manao hoe nampanetsy tenanao izy zany hoe Andriamanitra mihitsy zany nampanetsy tenany zanak'Israely tamin'ny alalan'ny anohanana dia raha velan'Andriamanitra mihitsy aloha nona dia teo amin'izay zany hoe mahatonga antsika mifady hanina tsika rehefa mifady hanina dia nofontsika tena mangina tanteraka mihitsy satria nona dia malemilemy dia godro ny lohalika dia maimbo vava dia monaka dia nano feo a rehefa tsy ohatr'izany intsony fa malefaka kely satria nahoa nona dia eo amin'izay Andriamanitra amin'izay no miteny nofonao malemy fa ny fanahinao a tsy maintsy mahery alleloia tsy maintsy mahery ny fanahinao satria rehefa malemy ny nofonao dia ny fanahinao no mahery rehefa mahery ny nofonao dia malemy ny fanahinao dia ao anaty efa dikanitsika mpihetry ny nofontsika fa mpiakatra indray miara-panahintsika ary teto dia ny forsen'Andriamanitra ny fady hanina ny zanak'Israely forsena tsy sitrapony ny zanak'Israely io fanampidirin'Andriamanitra efa dikanina tsy fitiny satria manino tian'Andriamanitra hety dia nona ny havana ny zanak'Israely dia rehefa nona ny zanak'Israely dia ny zavatra tadiaviny eo ina ny zavatra tadiaviny sakafo ihany ny tedaviny zareo nge nge amadika baiboly fotsiny tsika afaka tsy mamadika anao fa zahako amadika vetivety dia tsika nge Exodus 4:20 hoe dia zao zavatra noteneny rehefa natratratratra ny zavatra io izy zany rehefa nona zareo Exodus 3:16 andiny faharoa satria ozy ny tena mivatra hoe dia nomonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany an'efitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy na eny zay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egypta raha mipetraka teo anila amin'ny fandrahoan-kena ka ninakanina ho voky fa nitonanay nivoaka ao aty an'efitra nareo ahafaty mosary zao fiangonana rehetra zao na alahelo an'le hena ny zavatra tiany eto zany ny zavatra tadiaviny dia hena dia hihinana le sakafo tany Egypta izy satria izy nona dia io no tadiaviny zary le sakafo tany Egypta tsy izy tsony mahaka titsika nona dia mitady sakafo ka ny zary io ngerefa na ny zavatra mahanona anao dia iny ihany no tadiavinao misy fotoana zao zay zao misy fotoana tratrantenenareo foana misy trosa nananan'olona trosa be dia vola na nona andainy nona vola tady vola dia tia azy vola dia manofonofo mihitsy zao misy vola milatsaka tonga dia malety be milatsaka eto dia voasara dao vita ny trosa milamitsika zany foana ny tao anatin'ny saina tamin'izany tena hoe manofonofo mihitsy nanonofo vola misy indray eto mety nona zanaka ohatra dia manonofo zanaka anasao manjariana zao nona zanaka ny tsy nanana ny fanisakafony izy dia iny indray tadiaviny satria iny mahanona anazy iny raha mananjanaka azy dia tsotr'izao ny fiainana sasany nona vady ny sasany nona inona koa nona fahasalamana ny sasany nona tsy haiko azy nona asa nona bedibe nge nanohanany eny mpiliavana malala bedibe fa Jesosy dia niteny zavatra nona zavatra ozy izay nona fa izy novokisana alleloia fa manina any avelan'Andriamanitra ho nona aloha nefa hovokisany any avy eo ohatran'ny tsy lôzika manina raha hovokisana foana fotsiny dia tsy nona mihitsy fa manina le zavatra nona miandranao nona zany Andriamanitra voamoky anao fa teto ny zanak'Israely fahoriana ny eritreretana an'io fijaliana io ary fahafatesana mihitsy ozy izy hoe hofaty ty zay ozy izy revana malala fa tsy fatany fa fahasambarana io Jesosy dia tena zavatra nanona ianao fa ny zanak'Israely tena maty fanao zay ny fahitatsika olombelona
tsika rehefa misy zavatra manona antsika dia inatra antsika fahafaty antsika dia potikintsika dia ravo fa Andriamanitra miteny sambatra ianao. Halleloia. Ary an'izany a miteny ianao raha misy zavatra manona ny fiainanao dia miteny hoe sambatra fanaona fa eo no ahafahan'Andriamanitra mamoky ianao, eo no ahafahan'Andriamanitra mampidina ny famokisana anao avy any aminy amin'izay dia tsy ilay zavatra eritreretinao intsony ny hamoky anao manomboka eo fa jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoe toy hoe dia nanome anao mana hoanina izay tsy fantatrao nanomazanao. Halleloia. Nanome mana amin'izay Andriamanitra. Raha ireo zanak'Israely ireo voky no nomena mana tsy hindrarainy, tsy sarahiny an'izany. Olona voky fiaina ve izy raha namalala ataony inona izay manalatsa kely izany tsy silany an'izany fa tao anatin'ny fotoana izy nona izy Andriamanitra iny amin'izay ary no mana. Halleloia. Dia tsy maintsy mihinana. Ino no misy aoko? Hihinana. Hihinana say andoloaka. Yavinafina. Ino no misy? Nalatsak'Andriamanitra mana. Ary ilay mana rehefa latsaka vany dia tsy zavatra karazany be lehibe fa zavatra ray fotsifotsy dia tsisy hoe nandatsaka vary aloha Andriamanitra, dia avy indray nandatsaka laoka, dia avy indray nandatsaka desera, dia avy indray Andriamanitra nandatsaka glasy dia jus. Feno ny latabatra zanak'Israely tena encouleur be mihitsy ilay latabatra fa feno sakafo fa mana zavatra fotsifotsy fotsiny dia iny ihany ny latsaka teo dia inana satsinany ozy Andriamanitra io ary ahoana nona aza mihinana arako dia hitantsika eo fa nampidin'Andriamanitra rehefa nanomana dia mihinana zanak'Israely satria izy nona ary tsy nisy afa-tsiny teo ry havana manana. Andriamanitra tsy vitan'Andriamanitra mihitsy ny mamoky antsika raha tsy mandala-manana ary tsika rehetrarehetrarehetra ny akamaroantsika ny havana nitadiny mana rehefa nona nitady an'Andriamanitra nitady ny famonjen'Andriamanitra tao anaty anohanana daholo ngentsika reto no anatiny an'Andriamanitra ny akamaroany mety nisy ala aloha tsy izany fa ny akamaroany zahay izao dia tena tao anatina anohanana tena kere SOS mihitsy rehefa tena milala fanampiana tena hoe tena fanaovana SOS revana tena hoe maina kere tanteraka tsisy nininy fa nitady an'izay tady mana. Halleloia. Ary teo no ahafahan'Andriamanitra mamoky anay fa raha tsy nisy an'io anohanana io tsy afaka nidina taminay ny mana ary tsy afaka ny hamoky anay ny mana Andriamanitra dia novokisana. Halleloia. Novokisana dia mihinana dia voky. Izao rehefa namalala ny zavatra mahafinaritra io mana io araka ny tekona teo fotsifotsy fa izy io misy ny kalori rehetrarehetra io mahavarina. Rehefa nihinana mana ny zanak'Israely dia tsisy mihitsy hoe tsampy voankazo na hoe tsampy legioma na hoe ohatry ny tsampy ina daholo ina daholo glucide lipide ina daholo anatina sakafo rehetrarehetra fa tao anatin'io mana io daholo kely izy satria tsy misy mihitsy ny tao hoe rehefa nihinana mana zao ny zanak'Israely lasa naive satria tsampy vitamine mihitsy ny zareo dia reraka be dia tsy navita nandeha tongotra ntsony navita nandeha tongotra tena erabe mihitsy nomena tanjaka ery tao daholo ny otrikaina rehetrarehetra rehefa natao anatin'io mana io nampidin'Andriamanitra rehefa vita calcul tany an-danitra io misy fatrany mihitsy tao hoe raha mihinana 100 gramma dia misy amin'ny zao anatin'ilay 100 gramma raha mihinana sasakilao dia zao anatin'ilay sasakilao ampy tsara tena mety tamin'izay nahavoky ny zanak'Israely mihitsy ny otrikaina rehetra tao anatin'io mana io. Halleloia. Halleloia. Andriamanitra rehefa rehefa mamoky anao dia ianao aza matahotra fa tena complet ny zavatra omeny anao zavatra tena tsy misy zavatra atahoranao izany tsy misy mampanahanao izany sao dia mamparary kibo sao dia mamparary vavony fa tena ampy tsara. Halleloia. Za sambatra raha izany nihinana an'io zavatra io avana malala hoe tena sambatra ary avana tsy haingo tsy tao anatiny motsika fa zao anefany misy mana ry avana malala nomen'Andriamanitra antsika misy mana nomen'Andriamanitra antsika. Halleloia.
milohany idirantsika amin'izay aloha dia hitanao ny avana misy zavatra nafinaritra anaty dia zaraiko aminao io mana io raha mijerentsika ny amin'ny Exodosy toko 4:10 dia mahafinaritra be io mana io fa izy io tenen'ny Mosesy ny zanak'Israely vakinareo Exodosy toko 4:10 manontolo angety amin'izay koa nareo mamaky baiboly fa tsy vakiko ilay izy fa tantaraiko fotsiny dia rehefa nampidina mana amin'izay dia ozy izy Mosesy sao ianareo rehetrarehetra manomboka alahady izy dia manangona mana isa-marainy nareo fa iny mana iny tsy azo tsy afaka atao mialinandro iny fa misy olitra iny zany raha vao mialinandro dia misy olitra lasa miteraka olitra le izy ohatra hoe lahady ianao manangona mana maraina dia iny mana angononao lahady tsy azonao ianao zany tsy afaka manangona be dehibe dia hoaninao ndray raha pitsy satria kamo ianao ifo maraina io izy ianao ataoko betsaka ty androany dia mba tsy mifo maraina raha pitsy manangona fa tsy mety fa loha iny dia misy olitra dia manomboka lahady dia ohatr'izay foana latsinainy rady maraina ianao fo manangona dia hoaninao tontolo andro iny raha pitsy ndray ianao tsy maintsy mifo dia hoaninao tontolo andro iny dia talata raha bilaka misy dia ohatr'izay foana fa rehefa tonga ny zoma dia zao tsy loha io mana io mahavariana manangona ny zanak'Israely dia nididiny Mosesy mihitsy sao rehefa tonga izy ny andro fahaenina dia manangona be dehibe nareo alleloia dia zao iny ihany no hoaninareo raha pitsy fa tsy loha iny dia tsy mivoaka olitra satria ny apitsy iny sabata dia tsy miloha le izy rehefa zoma no manangona ny zanak'Israely halleloia tsara ny Andriamanitra ry havana malala isan'andro ianao ry havana tsy maintsy manolo teny ianao an'Andriamanitra ianao zany aza mieritreritra mihitsy hoe za efa nenana tenin'Andriamanitra androany efa mivavaka androany tonga ny lahady maraina ohatra sy ny latsinainy izy ianao efa mivavaka androany efa namaky baiboly androany aizy raha pitsy zany mitsotsotra kely fa mba tsy mamaky baiboly mba tsy mivavaka efa maraina efa nanolo teny izy Andriamanitra loha le tamin'ny alina loha tamin'ny alina le maly fa mila manafondray ianao androany halleloia mila mifondray ianao androany dia mampifono fanahinao dia manolo tena vaovao indray ianao dia mamaky baiboly vaovao indray ianao tahaka ny zanak'Israely nanangona mana isa-maraina dia tsy vavakao maly ny ateranao androany fa ny vavakao androany ateranao androany halleloia tonga andray matory ianao tonga andrapitso maky andray ianao zany ianao tonga tsy nanokatra ny vavaka maraina io natao lahy voatr'izao mihitsy le izy satria afahantsika manovo eny isan'andro ianao manangona mana foana eto isa-maraina halleloia fa tsy no malinao no entinao androany fa ny androaninao entinao androany ino ny sakafonao androany tonga ny zoma dia tsy navelan'Andriamanitra oloa rehefa zoma alina satria nahoana fantatr'Andriamanitra fa ny sabata dia tsy maintsy ho eo ny vahoaka satria didin'Andriamanitra ny sabata ary Andriamanitra tena mitsara halleloia mahatsiarova ny andro sabata dia fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy fa ny vahoaka tsy maintsy tonga eo rehefa sabata fa raha talata no tsy navela oloa iny na labi dia ozy ny olona salanao za toritory fa efa nisy le maly fa ny sabata ny olona tsy maintsy tonga eo tsy maintsy hivavaka eo halleloia dia tsy nataon'Andriamanitra loha le izy ny alina fa tonga dia mifampitohy ny andro fahenina sy ny tamin'ny andro fafito mahafinaritra be Andriamanitra tena tsara Andriamanitra ohatrany tiana Andriamanitra mihitsy hoe ka tsy maintsy tonga eo ianao ange sabata ianao tsy maintsy sisy eo eto amiketo izany na tsy ataoko loharana io ianao tsy maintsy tonga eo halleloia ary heviny faharoa dia zao mahavariana be dia be ny anavana ny zavatra fonosiny io andro sabata io sady mampianatra kely ihany amana loatra avetsika hidra zavatra fa ao anatin'io andro io ry havana dia ohatry miteheteny Andriamanitra hoe hitanareo rehefa amin'ny andro sabata tsy mahita fahalovana ianareo zany fahalovana zany dia zavatra loha zavatra maty zavatra ariana zavatra potika zavatra tsy ilaina maimbo fa ohatry miteheteny Andriamanitra hoe tsy mahita fahalovana ny olona anankiray mitandrina didin'Andriamanitra ry havana malala ary tenentsika eto foana fa ny sabata dia tombo-kase ny sabata dia famantarana amiko so aminao izy Andriamanitra
dia tsy mahita fahalovana ny olona mitavina andro zavata rehefa tsy mandalo fahafatesana faharoa zany tsy mandalo fahafatesana zany ny fiainany misy zavatra ndraindray mety matory fa mifoy ihany iny avy eo ny olana avy eo moa tsy izy fa tsisy fahafatesana tsy maty zany ny fifalinao tsy maty zany ny fiadalanao tsy lo zany ny fiainanao tsy potiky zany ny fivelomanao tsy potiky zany ny tokantranonao tsisy zavatra ny lo halleloia rehefa ny olona anankiray mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy lo tsy mahita fahalovany zany olo zany mahafinaritra anao ny zaranao an'izany satria tiako be nandinika ny teninao zavana malala hiditra amin'ilay resaka mana teo tsika ny mana rehefa dia ozy izy Jesosy ny amin'ny jaune dia tsika ny jaune toko fahaenina angevaka itsika jaune toko fahaenina dia andiny fahadimy amby telopolo ny siramamy dia miteny ery amin'ny andiny faharoa amby roapolo ery ambony ery hoe ny nitoreny Jesosy ny amin'ny mofinaina halleloia jaune toko fahaenina andiny fahadimy amby telopolo ozy ny ten'Andriamanitra hoy Jesosy taminy zaho no mofinaina izay manatona tsy mba honona ary izay mino tsy mba angetaeta intsony halleloia halleloia zaho mofinaina ozy izy Jesosy nge rehefa namofo avy any an-danitra halleloia mofinaina Jesosy io ny endriky ny mana Jesosy ny endriky ny mana dia ny mana miditsy avy any an-danitra izay mihinana an'io dia tsy honoana ho ny ten'Andriamanitra izay rehetra mihinana dia tsy honoana halleloia misy ny kalori rehetrarehetra ohatran'ilay mana teo ihany ozy izy Jesosy zany lalana fahamarinana fiainana halleloia ao amin'ny Jesosy zany ao amin'ilay mana zaho ozy Jesosy ny fahazavana izao tontolo izao izay miaraka any dia tsy mba handeha maizina ozy izy Jesosy halleloia zaho ozy Jesosy ny mpiandry tsara halleloia ao amin'ilay mana daholo zany tokana fa misy ny zavatra rehetra zaho ozy izy Jesosy agnomianareo fitsarana raha manatona anareo halleloia zaho ozy izy Jesosy ny fananganana ny maty fiainana izay rehetra mino na dia maty azy dia ho velona indray azy rehetra velona ka mino ozy Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay halleloia zany no mana nomenantsika zany Jesosy dia ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo dia nonona tamintsika halleloia ny tenin'Andriamanitra rehefa na dia mana misy ny kalori rehetrarehetra ilaintsika io misy zavatra rehetra ilainao ao halleloia Jesosy rehefa namalala tena sakafo Jesosy ary ny olona anankiray rehefa miteniko anao teo hoe raha tsy noana ny olona ray tsy afaka nandray an Jesosy tsy afaka ninana an Jesosy izay zao dia tsy ninana an Jesosy raha tsy noana fa sambatra izay noana satria nahita mofo dia mofo mahavelona rehefa namalala hoy Jesosy any amin'ny jaune toko fahaenina amby firaika amby efapolo zaho ozy izy ny mofo izay nidina avy tany an-danitra halleloia halleloia zaho ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko azy dia nofoko ny fiainan'izao tontolo izao rehefa namalala Jesosy no mofonaina Jesosy no manantsika tokony tsy ho banga ny fiainanao tokony tsy fahafatesana na fahalovana ny fiainantsika satria Jesosy no fahazavana Jesosy no fiainana halleloia ary tena eto foana manao hoe rehefa handray an Jesosy ihany ianao dia raha iso manontolo misy olona hoa be be mandray an Jesosy ho lalana dia mandray an Jesosy ho fiainana fa tsy mandray an Jesosy ho fahamarinana
dia tsy ampy ny kaloria manjary tsy ampy ilay otrikaina raha voazany. Alleloia. Fa raha izy Jesosy ho tompon'ny fiainanao manokana. Amaranantsika ny ten'Andriamanitra satria tsy maintsy nazaveko kely izay zavatra izay dia iverenantsika ilay ten'Andriamanitra teo dia teo na miantoko fahavalo teo izy zavatra tsatsatsatsatsaratra kely ihany koa teneniko atsika. Dia tena miantoko fahavalo teo dia vakintsika angely andiny faefatra. Ny fitafianao teny akoditra ao teny aminao izy tsy rovotra ary ny tongotrao tsy ny voto izay 7 taona izay. Tsy tian'Andriamanitra avana ny zanany mitafy fitafiana rovotra. Raha ohatra ka tsy nampaninana an'Andriamanitra ny nahitany ireo zanak'Israely ireo rovotra akanjo dia navelan'Andriamanitra nandeha tamin'ny lôjika ireo dia rovodrovotra ny akanjon'ireo, rovodrovotra ny patalohan'ireo, rovodrovotra ny fitafian'ireo. Fa tsy fon'Andriamanitra, tsy fon'Andriamanitra hanana akanjo rovotra zany ny zanany ka na dia 7 taona azy ireo nandeha dia narovany tamin'ny fahavitana ny akanjon'ireo satria tsy fon'Andriamanitra. Tsy mety amin'Andriamanitra mahita ny zanany ny akanjo rovotra tsatsatsatsatsaratra. Fa be dia be amin'izao fotoana izao mpanompon'Andriamanitra milaza fa zanak'Andriamanitra fa miakanjo rovodrovotra fananiana mihitsy mitafy an'ilay zavatra rovodrovotra be ireny. Riavana malala tsy navelan'Andriamanitra rovotra ny akanjon'ny zanak'Israely na dia 7 taona azy. Maninona tsika no mitafy fitafiana rovotra? Maninona ianareo tia evangelika no mitafy fitafiana rovodrovotra riavana? Andriamanitra tsy sitrapon'Andriamanitra reny, tsy mety amin'Andriamanitra reny satria tsy navelanao rovotra ny fitafian'ny zanak'Israely riavana. Aza velanao rovotra koa ny fitafianao. Halleloia. Fa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Maheresitsika rehetrarehetra tain'Andriamanitra mena fa nampelantsika izay ten'Andriamanitra izay sy lavalava kely izay anyfana ivavatsika. Alleluia. Zany ivavaka fa tsy izy tapahana moa ilay izy satria izay ny toriteny dia hotahiny tompany itsika rehetrarehetra. Misaotra betsaka ny mampinontsika tao anatin'izay toriteny isaorana azy satria mino fa nahakasika antsika tokoa izany toriteny izany sady misy fananarana no misy fampahirezana. Izay zany ny afatra ho anareo ry rovo-pataloha rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra pataloha rovodrovotra ny anaovana satria lamody dia alomba kolona be tsika dia alomba manao an'iny koa fa tsy sitrak'Andriamanitra tsika manao an'ireny. Zavatra rovorovotra sy rotorotika izany kiravana malalaka ny devolo ny hitondra an'izany eo amin'ny olona dia ahoantsika ny tianao akanjo ara-dalàna tsara nefitsika kristianina. Raha maheno an'ity zany pastera na koraly na mpanompon'Andriamanitra na dia lafo vidy be aza ny pataloha rovodrovotra lamody dia aza manao an'ireny ianao fa ny zanak'Israely tsy navelan'Andriamanitra rovotra 7 taona satria tsy sitrak'Andriamanitra. Ny ao amin'ny baiboly ny olona rovotra akanjo no niona tamin'i Jesosy dia nanary ny rovotra akanjo dia nitafy akanjo tsara. Halleloia. Dia aza manaiky mitafy an'ireny tsika fa tsy an'i Jesosy ireny. Halleloia. Dia misaotra anareo koa makasitraka azy mampahery azy dia mitombositra mampionina mitombo fahasoavana dia Andriamanitra manaiky pasoavana ny ampiasanao foana amin'ny androm-piainanao. Halleloia. Hijeriny atao hoe mana isika. Halleloia. Mana zany mana zany raha hoe jerena ny dikany dia tena tsy fantatra tokoa inona ny dikany. Hoy zanak'Israely rehefa nahita ny teny an'izany hoe mana zany any amin'ny Exodosy toko fa Exodosy toko fa 9 andininy fa 5. Ndraiky andininy fa 13 vakitsika Exodosy toko fa 9 andininy fa 13. Ary noho ny hariva dia niakatra ny papelika
rakotra azy ny toby ary no maraina dia nisy ando manodidina ny toby ary noho ny alany ando dia indro ary noho ny alany ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany ary rehefa hitany zanak'Israely zany dia mifanontany hoe izy ino ny tony satria tsy fantany ireny raha jerentsika hoe ino ny tony a misy ray kely dia ry ambany ry a misy hoe mana midikany hoe mana zany a dia ino ny tony fa ino ny tony inona nge tony zavatra tony inona ke itony midikany hoe inona ne itony a dia hoe mana atsika mahita olona ohatra hoe taitrabentsika mahita ny toetran'le olona fa toetra n'inona ary tony fa olinona re tony dia afaka mitoetrany hoe mana inona ary tony zay dikany hoe mana raha misy mandefa zavatra zany ianao a dia tsy fantatra hoe inona ty dia avalio message le hoe mana hoe inona ne tony inona ary tony zay mihitsy a vakinao io teny dia misy ray kely hoe inona itony dia dika zany hoe mana dikan'ny hoe mana zany a dia inona ny tony tsy fantatra hoe avy aiza fa ny teny arabo a raha amin'ny teny arabo ny atao hoe mana dia hoe fanomezana alleloia raha arabo ndray zany no miresaka aminao dia miteny izy hoe mana dia fanomezana ny dikan'izay ary samy mahalaza nefa le izy samy mahalaza nefa na teny arabo na teny hebreo hoe inona tokoa ary toy ny fanomezana avy aiza ary toy ny fanomezana tony ka ny mana dia tsy hitanao hoe avy aiza tsy fantatra izy ny nanomana azy tsy fantatra hoe taiza ny vola ny vidianana azy tsy fantatra hoe inona ny naviny ny zavatra ny ingianana tonga an'io a ny zavatra fantatra ao dia zao mandray an'le fanomezana ianao alleloia zay ny atao hoe mana Deutéronome atoko fahavalo ny vaky mampilona teo a hoe ten'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andininy fahateloko hatramin'ny fahadimy fa zako samaka an'izy toko manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronome atoko fahavalo andininy faharoa ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah-Andriamanitra anao tany anefitra izao 4 taona izao 4 taona ampaneritena anao sy zatoetranao ary ahalala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy dia nampaneritena anao izy ka nameranao ho noana dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na nirazanao ampahafantarana anao fa tsy nomofy ihany ny iveloman'ny olona fa zay teny rehetra zay rehetra aloka ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona ny fitafianao teny aminao tsy rovotra ary tombotrao tsy nivody zao 4 taona zao koaka ho fantatra ao amin'ny fonao fataka ny fananaran'ny olona anjana ny fananaran'ny Jehovah-Andriamanitra ao anao ary tadremo mididin'ny Jehovah-Andriamanitra ao mba handeharanao amin'ny lalany sy atahoranao azy alleloia aoka ho fantatrao fa fantatra ao amin'ny fonao fataka ny fananaran'ny olona ny zanany ny fananaran'ny Jehovah-Andriamanitra ao anao raha maditra ny sanantsika dia kapoantsika fa rehefa avy eo ometsika sakafo sana rehefa mikapoka ny zanaka dia tsy menareo sakafo satria maditra fa nahanarina taky ny ahoana ary a dia efa miandra anazy eo ihany ny sakafony zany ny Andriamanitra toriana aminao eto tsy Andriamanitra ratsy fanahy fa Andriamanitra tena tsara ary tsisy tsara oatra azy oka ho fantatra ao amin'ny fonao rehetra ho ny tenin'Andriamanitra alleloia androany tena nasian'Andriamanitra natsiaro ny zanak'Israely ny soramanty dia amin'ny Deutéronome atoko fahavalo io dia fampatsiarovana nitondran'Andriamanitra ny Israely sy ny nampanetren'ny tena azy ary ny fananarana azy andreo miavonavina izy ka manadina an'Andriamanitra mananatra dia mimeloha Andriamanitra ndrao tafity isika ka hiavonavina hoy tena Andriamanitra hoe voky natavy Jesirona dia namely daka nomeny ny zanak'Israely dakany amin'ny ambavafony mihitsy Andriamanitra rehefa azo ny zavatra izay ilaina dia tsy ndrarahiny fa nitodika tany amin'ny Andriamanikafy izy Andriamanitra fa ny adiny ny zanak'Israely voalohany nefa Andriamanitra fa namamonjy azy amin'ny andro farany
nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany an-tany-hevitra dia zao raha ten'Andriamanitra fa raha miala eo Egipta ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia misy lalana akaiky kely, misy lalana manivaka. Hitanareo ny raha vao Corée du Sud sy Corée du Nord dia rindrina amin'ny manasaraka, rindrina. Zany afaka misaoty an'io ianao indray mandingana dia tonga ao Corée du Nord raha vao Corée du Sud, na vao Corée du Nord vao Corée du Sud dia mandingana indray mandingana saingy izao misy mpitifitra mahay. Raha misy olona zany Koreanina tatsimo andeha hivadika ao Korea avaratra atsokosoko dia efa misy miaramila andro aman'alina miandry amin'ny basy marovava mitifitra izay misaoty eo. Dia raha olona anankiray zany avy any Corée du Nord ho any Corée du Sud dia mandalo lalana lavitra be tonga mandalo hatrany Chine. Zay vao tonga misy lalana manodidina be, tena manodidina be mihitsy. Sady ka moa zay lalan'izay fa anisan'izay orona tsara reny jereko taloha. Nefa dia firenena mifanakaiky ohatr'izao raha sa zany ianao hoe ka manodidina dia ndana misaoty an'ilay tamboho. Raha sa ianao fatandremo fa ho faty ianao satria misy mpitifitra efa miandro eo, tsy avelany miaramila andaniny isakilany isy hoe hisaotisaoty eo fotsiny zany. Dia misy olona anankiray avy any Corée du Nord nitsoaka ho any Corée du Sud dia nanodidina lavitra be mihitsy aza vao tonga. Ny zanak'Israely dia zao nisy lalana tao raha mijery ny saritany tsika raha miainga avy amin'ny tany Egipta nipita ny ranomasina mena ho any amin'ny tany Kanana dia lalana vetivety zany, mety lalana ray volana na 2 volana, vetivety lalana manivaka. Fo izay Andriamanitra tsy etiko anareo ka mbola mila mifampizaha toetra aminareo ary Andriamanitra raha izaha toetra tia hafantatra ny eo am-pon'ny zanak'Israely dia ny tany hevitra ihany no teo aminazy. Ny tany hevitra ihany no moyen anankiray nahafahan'Andriamanitra nafantatra ny am-pon'ny zanak'Israely. Misy amintsika eto zao manana olana tolahady mahafinaritra anao le fijoana vavolombelona vao tonga vao teo hoe nisy olana entina mbavaka teto tamin'ny talata ny valy androany sahady le valim-bavaka nahazo fandroana andeha ody olona io. Tonga ny taratasy ny fanjakana frantsay ndana mody OQTF ny anaran'izany. Tsy maintsy voatery andao ny tany eto Frantsa ianao ny firenena frantsay. Entina mbavaka teto tamin'ny talata zany raha tadidinareo tonga androany ny valim-bavaka tonga avy any ny taratasy ny fanjakana frantsay miteny hoe tsy roana indray ianao aleluia fa maninona ary. Zaho ohatrohatr' izany mihitsy no resahantsika raha koa anatin'ny toriteny fa manasa anao sady. Tokony ho faly mihitsy ho mampinoa hideran'Andriamanitra fa mbola tsy fanta-matsy zany vaovao zany vao tonga aminazy ao mesazy. Fa raha misy kosa amintsika elaela vao tonga ilay valim-bavaka dia tadidio fa misy zavatra tian'Andriamanitra ianaranao, misy zavatra tian'Andriamanitra ho fantatra, tian'Andriamanitra ho fantatra ny ao am-ponao, te hifankahalala aminao Andriamanitra. Raha mpivady mifankahalala ao anatin'ny herinandro zany tsy mbola mifankahalala zany, tsy mbola mifankahita toetra zany, tsy mbola. Za dia mananatra anareo foana rehefa hivady mifankahalala toetra aloha, aza maika ny anambady fa mila mifankahalala aloha ny olona anankiroa. Haleluia. Andriamanitra dia handray ny zanak'Israely ho vadiny. Andriamanitra mila mahafantatra ny ao am-pony. Hoe materialista fotsiny ve ianao io sa tena tia? Misy rahalahy anankiray namako izay dia niaraka tamina vehivavy izay namako ihany koa. Dia io vehivavy io somary manana toetra ohatr'izao, tsy
tia lehilahy hoe tsotsotra zany izy hoe tsy manan-katao. Ary rehefa nampiolika izy roa reo dia ilay namako nanao izay mety mihitsy. Nanao izay mety mihitsy. Nentina ny tomobile tsara tarehy. Nentina ny olona rehetrarehetra ny ray alina mandeha boîte de nuit tonga dia tohana daholo ny olona. Ny ampitso maraina mbola tsy misaraka izy roa. Lasa nentina nanao shopping iraiky be oririka sy ny rehetrarehetra. La dia alina koa. Mbola tsy nisaraka, mbola miara-mandehandeha mpizaka rehetrarehetra. Tena nataon'ilay rahalahy mihitsy izay mety. Noteneniny todoratra amin'ny volana any amin'ny banky. Noteneniny hatramin'ny zavatra izay ho avy. Misy olona dia olona fantatriko hoe efa ela hivady ry zareo. Dia nampanantenain'ilay ray aman-drenin'ilay lehilahy ilay ranabavy hoe vao mivady nareo dia vidanana basy 404 basy tamin'izany. Dia niazo ireo mpitona entana. Milamina milamina. Efa miandry mariazy nareo fotsiny dia vidanana basy. Fa nivady. Fa nakalesa ray ary tsisy. Ary tena fahatsopana tenany zany. Efa nika hitatana basy e. Io zao ilay olona namana tenenay mampiony hoe ampanantenainy daholo. Teneniny daholo ny olona anatin'ilay soirée. Zako misy nary-mampionary tamin'izany efa mba niresahana 5 milliards zay izy andrasako. Misy vola 5 milliards tonga ao amin'ny compte. Fa tena tonga dia vetivety kely herinandro dia natao fisehoana. Herinandro tonga dia fisehoana. Andrany anaty fisehoana any tena hoe tena izay mety ao nataon'ilay rahalahy. Izay mety ny raharakopana ny vola. Tonga dia fety fisehoana fotsiny fa fety be tena tany anatina espace ngeza be. Ny herinandro taorina an'iny tonga dia soratra tonga dia mipopoka tena inona ny thème rose sa inona. Tonga dia gâteau be sy ny tena rehetrarehetra tomobile sy tsy tomobile. Ray volana mariazy mipopoka hatramin'ny caméraman ilay fofiry. Ilay ranabavy koa moa amin'ny tena tonga dia resy lahatra tanteraka ao amin'ilay tadoka sendra vato e. Mbola voapahany rehefa ho avy ny 5 milliards tamin'izay. Hoe 5 milliards tamin'izany ny ampanantenain'ny olona irairainy ao 5 milliards zany zao mety tsy dia misy hoe vola be mahavita zavatra be. Fa tamin'izany tamin'ny taona 2002 zany 2003 tany tsy tadidiko tsony. Fa izao zavatra nitranga. Ngamba ray volana na roa volana dia tojolana ty rahalahy kely. Tsy fantatra na vola taiza ireny zavatra nampiasaina taloha ireny fa dia tojolana ary tafidy trosa. Tena nangory vitika amin'izany tena ka nitady vola izy tamin'izay mila vola be izay dia izany nanana contact dia prezenteko tamin'ny namako izy dia nampitondra amin'ilay namako vola ray arona. Tena ray arona vola tonga dia ray arona ety ary. Za mba toky any rato ianao tsy fantatra fa rato fantatra. Tsy voaveriny ilay vola ray arona ry havana malala. Mba fantatrao ny zavatra nitranga. Ilay vadin'ilay vehivavy mihitsy miteny amiko. Tonga dia adobo ihany izy izy. Tamin'izany. Tonga dia adobo ihany izy fa leo anio ah. Mbola tsy ampenimbolana koa za mariazy zany. Gamba ny ray volana sy tapany na roa volana telo rapeny. Le vehivavy mihitsy vadiny no miteny hoe adobo ihany izy zany hoe gandrao any. Zany hoe tsisy tsony le vola, tsisy tsony le zavatra mipopoka vehivavy miditrosa dia izy vehivavy hoe adobo ihany fa tsy mila anio. Loza zany a. Nidy bingo mihitsy araka amin'ny tenin'ny Lina. Ka izao misy olona matetika vehivavy fa misy koa moa ny jombilo. Fa matetika
misy olona materialista tian'iny olona iny izy noho ny zavatra anankiray noho ny zavatra eny aminy ary za mananatra anareo lehilahy fa raha samy nahazo vady any nareo ka vehivavy azonareo tamin'ny tomobilinareo tsara tarehy dia izaho toetra ihany aloha fa sao tsy ohatrany ny tomobila tsara tarehy fa tsy eo koa iny. Halleluia. Na hoe isaroko an'Andriamanitra foana nazoko an'io vady eto anaty crisiny 2002 tsisy lasantsy tsisy ninina dia nentina tongotra. Fa rehefa tonga ny fotoana tsy nananako afa tsy tongotra tsony tamin'izany fotoana izany lisy ninona teo am-piratana mbola io izy hitanareo efatra zao ny ankizy. Halleluia. Miara-manasa an'Andriamanitra eto fa tsy lasa izy satria tsy le tomobila tsara tarehy ny hitany tamin'izany fa le lehilahy tsara tarehy. Halleluia. Fa teto Andriamanitra dia izao eto izy nareo mireharevo za hoe mo tsara tarehy fa mba zay izy. Halleluia. Fa tsika koa tsara tarehy fa zanak'Andriamanitra. Ho tena Andriamanitra ampanery-tenanao sy zatoetranao ary alala zay ao am-ponao. Zay ny nitoran'Andriamanitra zanak'Israely tany efitra tsisy afa-tsy zay. Voalohany indrindra ampanery-tena. Ilaintsika manery-tena. Ilaintsika mahay manery-tena ary avako malalaka. Ary ilain'Andriamanitra isika. Halleluia. Ilain'Andriamanitra isika mandeha amin'ny fanetretena. Ny olona naheritrin'Andriamanitra zany aheritrin'Andriamanitra zany ke nisy olona tsy teo amintsony ny zavatra rehetra. Tsisy afa-tsy vatoko boribory. Fa ny olona rehefa vatoko boribory tsisy ninona tsony dia manerinery-tena izy zay teny aminazy dia fa io ny sakafo misy eny zara ary misy an'ity fa raha izy manambola io ve maomenao na vary sosoa zanga olona mahatra fa dia inona loatra fandraisanao any vary sosoa fotsiny nomenao any tsy malala ianao fa nambaniny zao amiko za ve dia omena vary sosoa ko raha tsy olona mahatra misy ny azo atao eny aminao amin'izay fa ho ny tenin'Andriamanitra mamoany mahatra na dia zava-mangidy azy. Rehefa tsy manana ninina ianao dia zao zay misy eo ifalianao. Halleluia. Fony tsy nanana fediny Davidy anany kely ary teny am-pitsoahana tsy nitondra lefina tsy nitondra sabatra tsy nisy afa-tsy sabatra Goliaty any teo ozy Davidy tsy misy tsara ohatran'io. Halleluia. Tsy tian'Andriamanitra ry havana ny zanak'Israely anandra-tena na irehareha. Fa ny hevitra hitan'Andriamanitra hitako miditra amin'ny tany hevitra. Misy fotoantsika mandalo olana mandalo ady. Ka raha amin'io ianao tafahoana amin'Andriamanitra dia izao nitadio tsy natao hafaty anao io ady io fa natao hampiatrena, natao hanetrenao tena fotsiny. Raha misy olona zany eto tsy fantatro ny toerana misy anao, tsy fantatro ny fiavianao, mbola tsy fantatra hoe andrinan'izy ianao satria misy olona mantsy dia zay le ao anatin'izay. Za moa rehefa mihaona amin'ny olona ohatr' izany dia ny tena teneniko foana hoe isika reto tsy misy ambony-drazana noho Jesosy. Eto zany raha miaraka amin'ity fandaharana andramoko izao ty fa izany mbola zavatra anatin'ny sainao hoe za koa taranaka anina, za andrina be any anina. Dia tonga dia teniko anao meloa fa raha tsy manetry tenany amin'izany zavatra any tsy ahitan'Andriamanitra ianao. Ny ambony-drazana indrina dia Jesosy Kristy. Ary tsika rehetra dia andevo daholo. Andevo daholo tsika. Na andrinan'izy ianao na andrinan'izy andevo daholo tsika, andevo ny fahotana. Ary ianao raha mbola zany ny anatin'ny sainao dia tadio fa fatoko zany ary mbola mijanona ho andevo foana isika. Ary tonga ianao. Ny zavatra ataon'ny olona voalohany, ataon'Andriamanitra amin'ny olona voalohany raha anantona azy dia ampiatreny mihetsy. Mianatra mihetsy sika rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ary tadidio fa raha ianao no mihetsy dia hoy Jesosy hoe ho asandatra ianao. Halleluia.
ka nandratra ny zanak'Israely eto Andriamanitra fa zavatra vitsivitsy ny ilainy mila hitany mietra aloha reo ary mila fantany ao am-pony reo. Halleluia. Dia nomeny tany hevitra. Dia nampanelitenanao izy ka namelanao honona ianao tonga eto io tena navelan'Andriamanitra honona mihitsy ianao ianao ndray dia tsy tonga nitady fandarana resaka toriteny sy fitenin'Andriamanitra zany raha vokiteny foana ianao. Halleluia. Navelan'Andriamanitra honona. Izy ianao ndray avelao io honona aloha fa satria maninona Andriamanitra ozy ny anjeny tiako izy mba hitady anahy am'izay. Halleluia. Dia io tsika eto izy akoa mbola niditra teto ka tsy nona nidirana teto. Misy taminareo ohatran'le olona ny joloavy teo nona taratasy mangataka taratasy frantsay nona taratasy. Misy aminareo nona fahasalamana na rary. Misy aminareo nona vady eto mahafaka mahita vady nona vady. Misy aminareo nona sakafo fotsiny tsotro zao tena nona dia nona. Misy nona vola nona automobile nona fifaliana nona fiadana nona aby. Fa zao tsara fantatrao navelan'Andriamanitra mihitsy zany mba ninona mba ahafahany mamoky anao am'izay. Sambatra ny nona izy Jesosy fa izy no atao inona. Sambatra ny nona any amin'ny Matthieu misy izany teny zany. Teo teny Jesosy voalohany. Hoy Jesosy any amin'ny Matthieu 5 sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisany. Halleluia. Nentin'Andriamanitra am'izay. Namelanao honona dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na nyrazanao na ampahafantarina anao fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa izay rehetra lokan'ny vavan'i Jehovah ny veloman'ny olona. Mahavarina io mana io. Mahavarina io mana. Io mana io dia zao zavatra tena avakitsika mantsy le Exodus teo. Exodus 4:20 teo ny fomba fitantaran'Andriamanitra an'izany mana zany dia zao. Zavatra fotsifotsy izy io boribory dia malefadefaka mangatsiatsika dia ohatran'ny azoko an-tsaina eto mihitsy zavatra tena tsara. Ary tsy hitany cuisine ny resetin'izany, tsy hitany ekipatisy, tsy hitany nizaniza hoe inona reny resetiny ity mamele resety rineny iny resety rineny mangala anina dia sivanina dia sivan'izao. Tsy hitatsika izany. Ao an-danitra ao ny resetin'izany tena tompon-daka amin'ny fandrahoana faratapony. Tsy haiko firy étoile loatra midina avy any le sakafo ary le sakafo amin'io mahagaga. Olona tsy fantatro mihitsy avay zary zany. Matory ianao tsy niazakazaka ianao, tsy nandeha nividy, tsy nanenjika fivarotana fa ianao matory iny fotsiny. Matory iny fotsiny. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe omeny ny mahalalany ihany zany na dia matory azy. Salamo 127. Matory ianao dia njany fa renao misy zavatra midina. Dia voalaza zany mpandinika fa tsisy tsiro azo ampitoviana amin'izany nana zany ary tsy ny tsirony ihany. Tsy ny tsirony ihany. Fa io sakafo io dia tahaka ny sakafo mbola mihoatra lavitra ny sakafo ny olona makeny amin'ny volana. Ny olona makeny amin'ny volana eny atambatra amina sakafo anankiray andrahoana manokana mihitsy ny nazaha no mahandro sakafo. Ingénieur tapaizana mahandro sakafo ny olona mandeha makeny amin'ny volana dia atambatra anatina sakafo daholo ny zavatra rehetrarehetra misy ny otrikainy. Tsy mila amin'ny sakafo be dia be. Ary eny amin'ny volana koa manao tsy mahare tsiro. Fantatrao zany rehefa eny amin'ny volana ny olona dia mihinan-javatra fa tsy mahare ny tsiro ny zavatra in'izao satria tsisy amin'ny rivotra mafana intsony eny ahafahantsika mihaino ny fofon'ny zavatra eto ambapantsika miakatra ny amin'ny orintsika. Izany hoe mbola tsisy dikan'izany zany. Fa ny mana nalefan'Andriamanitra dia mana feno ny otrikaina rehetrarehetra, protide, lipide, glucide, sel minéraux, vitamine, tsy haiko inona amin'ny zavatra ilaina anatina sakafo anankiray.
mandeha mifasika zany gavana mandreraka mandeha torapasika ny olona tokony andreraka fa ny mana ao daholo ny zavatra rehetrarehetra mihinana ray kapoaka ianao fa ao ny vitamine na calcium rehetrarehetra zany ny zavatra omen'Andriamanitra tsika zavatra complet tsy de davanao naizanaiza ntsony hoe tsy ampy sira reto fa ohatrany tsy ampy ihany ty fambapy io fa ao ary zao rehefa midika ny Exodosy toko faefatra Exodosy toko faefatra ary izy efa tamin'izay indro za andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo dia hivoaka ny olona ka hanangona zay sahaza hoaniny isan'andro izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako izy na tsy ary efa biny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isindrotoraka izay angominy isan'andro mofo avy any an-danitra dia le Jesosy ny teneniny mampionina teo verina mihitsika rehefa Jean 6:35 teo andatsaka mofo ka izy io dia fizahan-toetra be io mana io zao ny zavatra mitranga rehefa niteny zany ny olona latsaka le izy ny olona ino ny tony dia nazavay Mosesy itony any amin'ny Exodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo tsika zao ary avy hitan'ny zanak'Israely zany dia nifantany izy hoe ino ny tony satria tsy fantany reny hoy Mosesy itony ny mofo izay nomeny Jehovah fihinanareo izao ny teny izay nadidiny Jehovah samy manangona azy ianareo izay tokony ho laninareo avy dia raha ny vata homera avy ho anisan'olona araka anisanareo samy mitondra ianareo rehetra ho any andayany avy dia hanao araka an'izany ny zanak'Israely ka samy nanangona sasany nanangona be ny sasany kely ary nafatrany tamin'ny vata homera zany dia tsy nanana amby ampy ny nanangona be ary nanangona kely kosa tsy nanana ny tsy ampy samy nanangona raha mahafinaritra nge zany ry havana mahafinaritra nge zany ry havana tsy ampy sakay kely ozy izy lonia mahafinaritra nge ry havana zany zavatra ataon'Andriamanitra mety misy olona tonga dia mahay mavita manangona be dia be fa nanangona be dia be tsy nanana ny ampy akory misy ndray le somary reradreraka reny dia zay voango ny tanana kely eo fotsiny nentina tsisy tsy ampy teo aminy alleloia any amin'ny matotoko fahenina any ny paraky ambin'ny folo rehefa nampianatra ny mpianatra hivavaka Jesosy dia sao nyteneny me ho anay anio zay hanina sahaza ho anay Andriamanitra raha nanome mana ny zanak'Israely tsisy nitarainana ntsony tokony tsisy hitarainana na dia kely azy ny tsirony a 5 ny soa azo avy aminy a ny tombotsoany a 5 ny endriny koa azo antoka fa tsara be koa zany ary koa na voka ampy tsara za ngeravina teteny aminao fa maty antoka ny olona sady mivavaka amin'ny manompo sampy mitaraina lava tsy ampy zavatra fa za tena teneniko anao ny fivavahana raha hifotoranao Andriamanitra raha ajainao Andriamanitra raha tomponao amin'ny fonao rehetra ampy tsy mitady nininy zany misy fomba fiteny malagasy tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy fa za teteny aminao fa na tsisy manampy arinao fa manana ny Jesosy mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fosiny sy fanasy ny fahamarinana ampy anao ny fahasoavany tsisy mahavita teny zany ka rehefa tsisy anampy manana n'Andriamanitra fa mahavita teny ianao tena mahavita teny ianao ravana rehefa miaraka amin'Andriamanitra satria omen'Andriamanitra anao ny zavatra ampy alleloia ary Andriamanitra raha ny tena ampy anao ny fahasoavako teny rehare mihitsy Andriamanitra mametrana Andriamanitra zany manome zavatra nefa tsy ampy zany dia hitady any amin'ny devoly ianao ny olona ny tsy mahalala honina ny olona ny tsy mahalala ny hoe mionina dia manao paky tamin'ny Satana mpily evangelika fa manao paky tamin'ny Satana pastera fa manao paky tamin'ny Satana tsy ampy ny ampelatana nefa Andriamanitra tena nitenina ny tany any Davida hoe ianao nkeo sisy zay rehetra nylainao dia nomeko anao ary raha mbola tsy ampy aza dia nampiko alleloia zavatra nomen'Andriamanitra hoe fantatra Andriamanitra fa tena ampy raha hivata honera ampy atsika zany na gourmand takiny ahoana ianao ampy anao ny zavatra nomen'Andriamanitra ary ty misy zavatra anankiray mahafinaritra
adiny fa sivy vola aloha misesy taminy aza misy mamela ho tramaraina eo zany tsy mila mia aza manany ampitso ny tenin'Andriamanitra mafinosy kely dada le manao ankorapitso de aza kitikitiana misy le zanakay finoana kely iny efa mba mandeha izy ohatra mandeha KFC na mandeha McDo na mandeha reny fividanana sakafo reny de entina mody de ny azy hoe mizatra tsy laniny de finosiny tsara mihitsy hoe feanako na ohatrany de finosiny de aza kitikitiany efa manana programme izy avy eo voafo izy de iny no haniny samy manana toetrangila izy ny azy tena prime tsara mihitsy samy manana ny anjara samy mitondra ny arina avy mitondra ny sakafo de ny azy alaminy tsara mihitsy finosiny ara-dana de mipetraka tsara misy toerana ipetrahany de mifo izy rapitso de efa diso fanatirana izy raha alainy ka atao am'izany finosy ry dada le anahy fa sao de tsisy tsony iatrehana ny rapitso fa manangona misimisy tsy nampianarin'Andriamanitra n'izany ny zanak'Israely tany anefitra izy Andriamanitra hoe ampy anareo zahako ary tsy adiniko nareo rapitso halleloia tsy adiniko nareo rapitso nanangona manana isa maraina ny olona azo mela otra maraina andiny farapolo kanefa tsy manaraka ny teny misesy ny olona fa namela sisa otra maraina ihany ny olona sasany de niteraka olotra zany tramaipo ary tetezitra tamin'ny olona Mosesy sy ny tahiry zany de maimbo azy to fotsiny andiny fa raiky ambopolo ary nanangona manisa maraina ny olona de samy araka ny fihinany avy ary nonona fana ny andro de levona ireny tiako zany toepo anankiray ny mana nampianaran'Andriamanitra ny olona mba azoto ifo olo mazoto raha tamin'izany zany ny olona no amin'ny raiky amby folo atoandro vao mifo de hoy ny ten'Andriamanitra nonona fana ny andro de levony ireny famposaka moa ny mana de mila alaina amin'ny maraina tsika kristianina tsy nampianarin'Andriamanitra ho kamo mihitsy marina fa rehefa vakansy tsika mba manao grâce matinée kely fa tsy hoe 5 sy 700 andro lazainao fa vakansy foana de misy olona de tena hoe matory sy atao fa tsy matory de ndraindray tena sahirana mihitsy nao miaraka amin'ny olona matory lava matory andro isan'andro fa ny olona matory andro tsy nahazo ary jany Jesosy le teo hoe zaho mofinaina ozy Jesosy rehefa vakitsika kely vetivety iny idiratsika kely vetivety ary am'le Jean 6:35 teo vaky mampioniny manao ny ten'Andriamanitra hoy Jesosy taminy Jean 6:35 hoy Jesosy taminy zaho mofinaina zay manatona tsy mba ombao izay mina tsy mba ngetaheta intsony alleluia Jesosy koa kely avy navonjovonjeny alleluia ary Jesosy koa tsy azo ny olona kamoko rehefa mafana ny andro de tsy hita misy olona mieritreritra mihitsy hoe andeha atory eto fotsiny tsy ho tahin'Andriamanitra eo ve zahay andao mba naraka vavaka fiambenana tena efa alina loatra ka te atory mba eto ambavaka misy aminareo zay rehefa talata soratanareo vao manomboka fandarana de soratanareo le message iny hoe mangatambavaka potra zao de vita zay de amboarinareo fandrina de matory nareo iny mampiona miaritra hatramin'ny 12 alina mitondra bavaka anareo reo hoe tsy henonareo koa reo voateny le vavaka na tsy voateny efa voatondra bavaka ny natsikariny tsy anaraka vavaka bebena natsoriry aza data azo efa nalefako any le message hoe nalefako ana ve le message efa nalefako vakiny ao iny eo Andriamanitra matorizy asa matory ny olona nefa na tsisy vavaka angatana ary miaritra hatramin'ny firy satria manino eny fandara hitady an'Andriamanitra ny mana tsy hitany olona kamo mafana ny andro de lasa ny mana de zay tianao zany na matory maraina na misakafo zay Jesosy koa vonjeo efa ho avy ny farany amin'ny teny anao an'izany efa ho avy ny farany efa manakaiky efa tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra efa heninao isan'andro san'andro eto Jesosy de alay vaingana alleluia de tany amin'iny amotsika toelina maky any amin'le Exodus tsika toelina maky ary nanangona mana izay maraina olona saminaka nona fana de levondreny
ty tena zava-dehibe koa ary noho tamin'ny andro fahenina de nanangona avysasaka noho ny isan'andro ny olona de indroan'ny vata omera hoan'ny isan'olona avy de avy amin'ny lohan'ny fiangonana ka avy ny lohan'ny fiangonana ka nambara tamin'ny Mosesy ary Mosesy taminy ao lazainy Jehovah raha piso de tena andro fitsaharana masina ho an'i Jehovah ko manendasa zay endasinareo ary mandrahoa zay andrahoanareo ary zay rehetra sisa rehetra de avy anao anareo ho tehirizina hatramarana teto zany misy zavatra niova raha ny lady ianao raha manangona anankiroa latsiny amin'ny maraina maimbo masiso le izy talata fetsifetsikely ianao de manangona masiso fa mahavarina rehefa zoma ohatrany hoe androany zany nanangona avy roa eny ny olona fa tsy nasiso satria maninona satria efa nomanin'Andriamanitra fa ny andro fafito de andro fitsarana de ho tena andro fa ny andro kapitso de tena andro fitsaharana masina ho an'i Jehovah raha miteny anao androany mitsahana ingy anao rapitso vola fitady ndaraka anao mitady vola rapitso fa zao mety tsy ahita kory ianao efa nataon'Andriamanitra hitanao androany ny tokony hoaninao rapitso efa fitsaharana sisa ary eo rehefa ianao no manaiky hitsahatra de tsy avelan'Andriamanitra mandro fotsy zany ianao efa nomaniny na de ny afahanao mitsahatra ary ianao mitsahatra fa mihinana ianao mitsahatra fa mihinana za taloha na de efa nivavaka andro sabata ary aho de mbola lasa ihany nezaka ny asa sabata rehefa sabata de tamin'ny vonanomboka de rehefa tonga de anesika le fotoana maraina iny de miandry le fitondranam-bavaka de vao vita fitondranam-bavaka vao misasaka ny totely lasa aingana mandeha mivarotra tomobily any Maremasay tamin'izany anetsika trosaka ary nisy fotoana aloha tamin'ny voalohany mbola nampianatra Andriamanitra mbola nahary koa Andriamanitra de nalafo andro sabata nalafo tomobily faly ery fa nataoko lalana tena hoe lalan-dririnina le izy fa lasa am'izay aho mbola miasa sabata fa tsisy ninona fa tiantoka anita tandreo mpisominana rapitso fa ianao mitsahatra io zay mitsahatra isaky ny sabaty zay tompoko tsy miasa tsy mampidi-bola resinareo zay satria nareo mety fito andro anatin'ny fito andro miasa mety fito andro anatin'ny fito andro miazakazaka mitady vola fa zay tompoko milatsina eny hatramin'ny zoma zay miasa zay tsy hitanay ny zoma de ampy anay zay fa mitsahatra zay rehefa sabata fa zay tsy mety mahantrany amin'izany aleloia satria ny Andriamanitra mitsindro ny avo roeny rehefa zoma de mihinana ihany zay na de mitsahatra tao mba manasa anao rapiso tao mba hitsahatra tao mba hitsahatra eo tombotry ny tompotsika rapiso de ho hitanao nge zany hoe ary tsy matianty tsika dadaka e tamin'ny sabosy tontolo andro tsy nanao nininona fa tsy nivavaka sy nidirin'Andriamanitra mba handramo zany manomboka rapiso raha mbola tsy nanandra anao fa tena etoka mbavaka mihitsy anao porofona Andriamanitra aminao zany toriteny zany rapitso raha vonony ianao aleloia de tsy mba maimbona niteraka olo zany ozy ny tenin'Andriamanitra ary Mosesy ano reny anio fa sabata ho an'i Jehovah anio ka anio tsy ahitanareo azy any an-tsaha enevana nanangononareo fa sabata ny andro fafito ka de tsisy an'izany zay rehetra nivoaka ary no tamin'ny andro fafito de nisy olona nivoaka anangona fa tsy nahita na de kely akory azy ianao zany rapitso raha andeha hivoaka hitady volany de tady ity teniko ty raha efa eto ianao mahinao ty teny ty ndana am'zay ianao mivoaka rapitso de mitady voly fa tsy ahita ianao na kely ary ho le olona mpivady tratra ny trosa zay nampahirezina tamin'izany fotoana zany andeha hivavaka itsika de tonga nataony ivavahana le raha matorely ny tonga teo ny zararory zareo zany fa le rangala lasa izy lasa mitotototo nandeha mitady vola nandeha niasa am'izay zany mba fitandroy rehefa tsy mahomby mivavaka mba mahomby ny fitadiavam-bola zao ny teniko tamin'ny ranabavy hitanao tsy manozonao fa iny vadinao iny miverina avy any tsy mahita iny na ny ariary fa ianao mivavaka eto no ahita vahaolana
verina vady koa le lehilahy verina vady koa le lehilahy lalan-draha mivoaka tsempotsempon-dratsy maka le raha mataovy mivavaka dia nanontaniako dia ahoana le hita 4 million zany ianao zany tany tena tsy nahita na ny ariary tsy nahita ny frais indray ny lany ny vezivezeny mahaiza mitsahatra ozy Olivia Grace aho hoe tsy afa-manoatra tsy manatsafidy amin'ny tany rano fa za dia amin'ny tenanao raha mangeta ety ianao Olivia dia mitatao amin'Andriamanitra fa misy amin'ireo ankizy ireo tadidiko ny anabavy miasa ny aiko ety te hitandrinandro sabaty izy ina zavatra nitranga nataon'Andriamanitra restoro maraina parivon'ny andro ny patron ny tiaraka tamin'ny ainanao sabata ty izy parivon'ny andro ny manaraka indray lasa mivoaka daholo ny patron afaka nitandrina sabaty izy ianao raha vao mangeta ety ianao Jérémie 32:26 tsy misy zavatra izay tian'Andriamanitra atao Jehovah'Andriamanitra nofo rehetra ainy no mampatory ainy no mampivoaka an'ireo patron ireo ahafahana mitandrina sabaty raha mivoaka zany nareo raha pitso zao dia tadidio fa tsisy mahana hitanareo any ka raha samy tsy ahita ihany dia raha hoe raha mijanona mitsahatra mihoatra noho ny vola sy ny arena no hitanao fa fanatrian'Andriamanitra mihitsy no hitanao fanomezan'Andriamanitra no mana ary fanomezana tena mahaimaim-poana ary tamin'ny fitiavana etretinareo hoe olona eninetsy nandritran'ny 70 taona no fahanan'Andriamanitra ary tsy mety ritra tao ambony tao ny famatsian'Andriamanitra atsika tsy mety tapitra zany ary na firytsika reto amponao ny fahasoavan'Andriamanitra tsy haiko hoe valeranao siny zany na mana zany zao tsy haiko ohatriny na ny plat raha ohatra tsika zao mandeha restaurant dia tsy fantatro ny menu zao mety 12 euros raha ty andafy ao le restaurant fandehanana izay ny menu 18 euros ny amin'ny atoandro misy entrée dia misy sakafo dia misy dessert ty aminay aty 18 euros zany ny sakafo nday atoandro dia mba ampitomboy 600 000 zany dia avy eo ampitomboy 40 firy zay tojo ny tena rapide amin'ny calculette totsika hoe 20 euros zany hoe sakafo maraina atoandro arivo zany 20 euros raha mandeha miasa antsika 5 euros ny maraina 10 euros ny atoandro 5 euros ny arivo dia mba ataovy hoe 20 euros tojo na fity na iza no tena mahay calculette 20 euros fois 600 000 dia fois 365 dia fois 40 zay mbo ataovy hoe zay zafady 20 fois 600 000 fois 365 fois 40 otriny zany reto voly zany fa zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'izy reto tsy nipehena raim-bilanja azy tsy nipehena raim-bilanja azy ary nomena tamin'ny fitiavana nomena tamin'ny tambitamby ianao mbola matory latsaka moramora mivoaka ianao tonga temaka alleloia mahafinaritra be anaky hoe tena mampinote rehefa sabata tsy mety loha le izy hoe rehefa sabata tsy mety loha le mana dia satria zao tsisy fahalovana ao amin'ny andro sabata Jesosy ry havana ao amin'ny Jesosy tsisy fahalovana ary zay rehetrarehetra niankina tamin'i Jesosy tsy mety loha ozy ny olona efa maimbo izy zay mantsy any Lazarosy attention Lazarosy zany tena olona tena tiany Jesosy ny fampikasokasoka tamin'i Jesosy tsy ho amin'ny olona iny maimbo fa ho an'i Jesosy tsisy fahalovana tsy loha na dia efatra andro tao anaty fasana ary satria kasihan'i Jesosy ianao iny ry havana teneniko anao hoe mety ozy ianao hoe tena ho simba ny avoko tena maimbo ao amin'ny fiarahamonina ny fiainako tena malaza ratsy ndana mizakazaka ao amin'i Jesosy fa tsisy fahalovanao Jesosy Kristy tompon'ny sabata tsy misy fahalovanao halleloia ry havana malala ho tahian'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra Jesosy ny mofinaina ary nampidin'Andriamanitra ho anao tsy misy resety nahatafavoaka ny zany mana zany
ary tsy misy io zany euro io itojo a 175 millions ihany zany filazany io 175 milliards amina filazany io voly zany io ny olana amitsika ambalitsika ny zavatra avy amin'Andriamanitra nefa ny zao ny valairan'ny zavatra nomenany sainglizy tsy sifrena tamin'izany tsy nasiana tobabidiny raha ankehitritsika mandinika dia io misaotra ny tojina ny meny kanty alleloia ry avako malalako Jesosy mofinaina John 6:35 federatsika vakiny ay 175 milliards ay veko fanehoatra telo le izy reo zany ny valeur John 6:35 hoy Jesosy taminy zany mofinaina zay manatona tsy mba honao na ary zay mino tsy mangetahita itso ry havana ny mana tsy misy resety matavavoaka an'izany fa tena tokana amatany aman-danitra ny tsiron'izany ny vokatra zany dia tokana amatany aman-danitra atrehetretinao a fa nandritra 9 taona io foana ny hoanina fa za dia teny aminao minana angenao ohatra inona zavatra inona loka tena mba tianao inona ny loka mba tianao rehetra mba miteny ny azo ao ny loka tena mba tiako mba fantatra ao ny loka tiako totokena sianana amin'le fomba fanaovana mampionina anazy dia anana mantamanta miaraka amin'ny totokena dia sy loatra ny sakamalao kely zay tena tiako totokena sianana ny loka tiako indrindra na enombo ritra malemy be miaraka amin'ny sakamalao fotsiny dia miaraka amin'ny angivy halleloia na angivy saosy tena tiako zany ny androtojo mo trondro ay aleo iveraka le trondro zao fa anatitsika sala amin'inona ary zao mba avatra amin'ny vadika io izy vavolombelona raha vo zany no mampinina sakafo tsara be dia zao tonga dia teniko aminazy neny aza veriny ty latsela ela misy loka tsara be ataony dia tonga dia zao ny afatra voalohany neny eo aeneny na elona zany akoho tsara fantatra reo nge zany rehefa mba tonga ty hatraminay nareo erika trondro efa fantatra aloha iny akoho saosy akoho gasy ny endra sale akoho daholo zany mitira leo akoho tena zandre tsy tia akoho jonatana akoho ondry anony tsy tiany ranabavylina zay zany mampionina tsy asiana ondry rehefa makatipina zao ny zavatra mitany nefa zao raha ohatra akoho endasina vojo miaraka amin'ny hena fa na dia ataoko hoe io raha antalena marisalina ty akoho gasy io nomena akoho gasy latsinainy talata larabika misy zoma dia antalina amin'izay ianao amin'ny herinandro tsy akoho gasy tsondray tianao zany hoe leo satria manina zavatra tiana ary dia leo tsika raha iny foana fa neny zanak'Israely iny zany tely mafana fely mafana mafinaritra ataonao mahita an'izany ataony marisalina ripaka zany na herinandro ary okarety zay fa tena naontsika anaty fivatikana akosonoana izy fa io raha io no antsika foana dia leotsika trondro be sisika anamalao neny mampiona indray anisan'ity zao trondro maina sy ovy sy sakamalao atao rony asy mianana kely alleluia fa raha io foana no hoaninareo leonareo fa zanak'Israely 70 taona mana foana inona zavatra secret ambadika zay hovain'Andriamanitra misy tsirony ao tsy mety mahakaleo 70 taona mihinana zavatra ray tsy mona aminaina ianao zany ny Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mba mamona aminaina Jesosy tsy mamona aminaina raha pitsotsika no commencement dia mitanao fa tsotrany tamin'ny heriny zavatra hainantsika raha pitso afandray tsy leo zany tsika firy taona antalemana sabaty nareo hoe tsy mba leo tsy mahakaleo zava-baovao foana no misy eo ry havana Jesosy tsy mahakaleo ary Jesosy dia mofinaina tsy azo kopiena avy ny Kristy santo koa ny ten'Andriamanitra fa tsy hitovy amin'ny Jesosy ka tsy hitovy Jesosy le mofinaina
tsisy resety matafavoaka azy tsy misy niezaka ihany de volo tena nekanao an'izay Lucifer hoe matehaka ny tena zao de mody manao tsara fanahy be de manampy olona sahirana fa tsy mitondra makany amin'ny fiainana tsy lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tsisy eo eny amin'ny rahany lanitra raiso le mofinaina androany mety entin'Andriamanitra ianao io aty an-tany efitra entin'Andriamanitra aty an-tany efitra ianao atao inona raha ranony eo amponao izahana toetranao fa ho alatsany amin'izay ilay Jesosy mofinaina tsy hitanao raha tsy nandeha tena an-tany efitra ianao tsy nahitany mana ary raha tsy nandalo olona ohatrany io ianao tsy tapahoana tamin'i Jesosy ianao azo kantoka zato isan-jato zany ankehitriny midina aminao le mofinaina tsy misy oatra azy vonina hidina eo amin'ny fiainanao raiso fa omenanao maimai-poana fa ny tombam-bidin'io tsy 175 milliards fa tsisy vidiny azo asiana azy satria sarobidy loatra androany misy fanomezana tian'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao de Jesosy le mofinaina izany mandalo tany efitra ny fiainanao amin'izao aza mikoropaka ianao fa any amin'ny tany efitra ny ampidirin'Andriamanitra ny mana ho an'ny olona izay manaraka azy tandremo ny didiny hidina aminao Jesosy ho tahiny ny fiainanao ary anana tsiro tsy mbola heninao hatramin'izay ary de hitanao zany hoe mivavaka tsy mety leo zany tsony tsika eto isan'andro za manokana ravana manao ty fandarana tsy mety leo tsy mbola nisy amin'izany leo be an'le fandarana tsy leo satria zao miova foana ny zavatra omen'Andriamanitra satria Jesosy le mofinaina de le mana tsy mety nakaleo aleluia lava be mifandarantsika androany fa mino fa nahazo avy roa entsika androany fa zoma androany misy hoterizitsika rapitso manasa anao rapitso amin'ny sivy maraina tsika de fa hiaraka anaty commencement ankira sy famitenina toteny araka amin'ny Ralatolo sy Jonathan de tsika anaty fivadikanina anaty Zoom tonga de miditra amin'ny commencement rapitso amin'ny roa eo manomboka ny fandarana live amin'ny fandarana fitombavaka mampionina arahan'ny toriteny zay rahanareo amiko de tapy zay tsika ao anatin'ny groupe mpifadianina mbola hiderin'Andriamanitra anaty Zoom tahiny tompo maheresitsika rehetrarehetra amin'ny lalanao mandeha tany efitra io tsy avelan'Andriamanitra mivotony tongotroary tsy rovotra ny akanjonao fa manana toky tsy mivoaka ny fafahambaraka zany ianao ozy ny hoe lasa izy iny ozy ny hoe lasa nandeha nivavaka zao tenenany olona mandeha tany efitra hoe fa mivoaka avao anao bilangilangina milamina tsara olona mahery tsara ninana n'lay mana ninana n'lay mofinaina misy tenan'Andriamanitra zay mahafinaritra be anazy efa miresaka an'ity mana ty any amin'ny Nehemia maranako azy Nehemia 9:20 no ny tenan'Andriamanitra hoe Nehemia 9:20 ary ny fanahinao tsara de nomenao azy azo koa ampianatra azy ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangetaheta izy eny 7 taona ny namelomanao azy tany anefitra ka tsy nananjava mahory akory izy tsy rovotra ny fitafy ary tsy nivotony tongony misy mana omen'Andriamanitra ho tena mandra ianao tsy niaro ny mananao tsy mikobon'Andriamanitra ny mana fa nomeny atsika raiso teny mbola votsitr'Andriamanitra androany teny mbola votsitr'Andriamanitra riavana ny marina andao tatazatsika amin'ny fofeny fifaliana andao tatazatsika fa maro ny hitady aneo arinao io tenin'Andriamanitra tsy mofiano ny tenin'Andriamanitra ny volana ny viloman'ny olona fa zay aloaka ny vavan'Andriamanitra andaotsika andao alaina andao hivelomana ny tenin'Andriamanitra fa tsy manana fatsitsika ho tahiny tompony tsika rehetra hivavatsika ao aorian'ity iray ity Halleluia amen misaotra antsika nahatra eny hatrany farany Halleluia
andresany devoly fahavaloko ny anaranao manombotra ny ratsy rehetra tsy toetra ato anatiko feno fifaliana foana rehefa mideranao feno fifaliana foana rehefa mideranao izava-tsarotra rehetra iainako iatsoko anaranao mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho no mierinao sabako fa tsisy faty antoka ny fanompoko anao tiako ny manompo anao satria anao Andriamanitro mandrisy ny asara tsy ny satanako trasoanao manary zay rehetra mbana amin'ny lalanao tiaviko feno fifaliana foana rehefa manompo anao feno fifaliana foana rehefa manompo anao izava-tsarotra rehetra iainako iatsoko anaranao mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho no mierinao tiako ny mideranao satria anao Andriamanitro ndresy ny asara tsy ny satanako ndrasoanao manombotra ny ratsy rehetra tsy toetra ato anatiko feno fifaliana foana rehefa mideranao feno fifaliana foana rehefa mideranao izava-tsarotra rehetra iainako iatsoko anaranao mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho no mierinao Suku enarana mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho no mierinao mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho no mierinao mivoaka ho mpandresy amin'ny ady aho fifaliana ny fiainako ny fiderananao tiako ny mideranao satria anao Andriamanitro Halleluja. Feno fifaliana foana rehefa manompo anao halleluja. Feno fifaliana foana rehefa manompo anao Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy satria tsy mba navelanao ho irihery teto zay tamin'ity androany ity. Fa nomba sy ny tantananay anao tao anatin'izay fotoana tanatin'ny tolo afaka misaotra satria nampahery anay ianao tamin'ity androany ity. Nandefa mana ho anay indray ianao Jesosy
ary avoroenina rehefa anao tamin'ity androany ity ka isaorana ny anaranao zany saotrany amin'reto mpanomponao zay tonga ny aritra teto tamin'ity androany ity ny angatahako aminao Jesosy dia zao hoe azavelanao ho fatiantoka ho azy ireo zao atao fitsapa amin'ny fatsiverymaina akory zao fotoana zao ary ianao koa nendry Jehovahandriamanitra nomana mana ho anay indray ny tenin'Andriamanitra rapitso apetrakay aminao ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraina rehetra amin'ny herinandro io apetrakay aminao sahady Andriamanitra dia tsy ho diso vavaomana ne zao fandarana izao tsy ho diso vavaomana ne zay mpanaraka an'izao fandarana izao fa handray teny avy aminao fon'Andriamanitra tsy to saotra Jesosy saotra fa tena afa-po zay tena voky izay ny fahasoavanao ireo jereo Jesosy anatin'izao fifadikanana izao hijery sy hamangy ny tsirairay avy anenao hijery sy hamangy ny tsirairay avy ome hoery avitanana zany fifadikanana 3 andro zany ireto mpanomponao zay miezaka niditra ato anatin'izany atao hoe fifadikanana 3 andro zany dia androtsaka hatrany ny herinao ianao Andriamanitra ary raha andeha mamakivaky ny tany hevitra izay dia tsy mba ho reraka izay tsy vototongotra ary tsy mba ho rovotra akanjo fa tena hoe Andriamanitra mahery ao an-danitra no miahany mombanay saotra Jesosy malalo saotra ny amin'ireo fahasoavana rehetra izay nomenao sy nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ny teny manay ity fa tena nahafa-ponina nangona ny mana Jehovahandriamanitra saotra satria tena nanome fanomezana ary tsy mba nanary anay ianao akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra niderany aja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay ny devosy Satana zay mpitsaingo ka ny vonafafy dia afatotra amin'ny raha maherin' Jesosy Kristy tompony sabata tsy anankely tsy anapahefana halleloia hitsaingo ka na dia litera ray aza tsy azony atao tamin'izay nafafy teto androany ny zavatra rehetra nytenenina atao anatin'ny adiny 2 androany dia tsy misy latsaka anatin'reto olona ireto fa amoa avy zato eny anatin'ny fony izy ireo saotra Jesosy malalo halleloia amen hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mampandrotsika ny rabavintsika Iama hivavaka ho an'ny firenena tainy tompo ranabavy Iama tainy tompo asitera dia tainy tompontsika rehetra manaraka izao fandarana vavaka fembena izao mbola iara hivavakantsika tonambavaka firenentsika dia ray Andriamanitra rainay be-pitiavana rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao dia mpisaorana anao zahay Jesosy malalo tena hoe misaotra anao zahay ray masina tena tanteraka teto indray sitraponao vita teto indray Jesosy malalo tena hoe vojotra teto indray izany teninao mamy izany teny masina izay tena hoe mamoko ny fanahinay tanteraka tokoa Jesosy malalo satria dia tena hoe mamy dia misaotra Jesosy malalo aoka egane Jesosy malalo ny tsirairay avy na eno izany teninao masina izany tena hoe velom-panantenana tokoa tena hoe ho voky tanteraka amin'ny fanahin'izy ireo ary entin'izy ireo hamakivaky ny fiainana ho avin'izy ireo ane Jesosy malalo ny teninao izay enonay androany makasitraka ray masina tsara indrindra manahanatra anay foana anao makasitraka Jesosy malalo no fitiavanao anay mbola mezanao izany teny masina izany dia makasitraka anao izay Jesosy malalo dia engany Jesosy malalo na iza na eno izany teninao masina izany Jesosy tena hoe vangiony fony tena hoe tahiry izany teninao masina izany amovo tsara ao anatin'ny foniny tsirairay avy teny mpiainana ho azy ireo izany Jesosy malalo dia makasitraka anao indrindra izahay ankehitriny ray masina mbola mitondram-bavaka izay eny amin'ny firenenay tsy miafina aminao ray masina izany firenena izany tena hoe anjaranay no manonona tondram-bavaka ihany tsy fanifanay masina ray masina tena hoe anenika izany firenena izany tena hoe hayanova izany firenena izany satria mbola maro loatra ray masina ny loto ao anatin'izay firenena izany tsy fandefahalemana ny fanompo-tsampy ao ny aretina ao ny tsirisiana ray masina atreo manokana ray masina ny firenena talahoana ao anatrehanao ray masina mbola ao ny fianakavianay ao ny namanay ao ny mombanay rehetra ray masina tena hoe atreo izany firenena izany atreo
tena hoe mba hoento mba hoe hotratranao koa Jesosy malalo tena hoe mba ho vaim-polo vahoaka malagasy mba hitodika aminao misy ihany ray masina ho ny mivavaka manantona anao isanandro fa dia Jesosy tena hoe ianao no mahay manova ny saina malagasy ianao no mahay manova fony izy ireo mba tena hoe antoraka aminao irery ihany tsy hitoky amin'ny zavatra hafa intsony mba tena hanomby ianao amin'ny fahamarinana mba tena hoe andrisy ny asa maizina fanahinao mirotsaka amin'izany firenena izany dia makasitraka anao izay ray masina ao dia raha tsara ketsy amin'izao fotoana izao ny anjelinao masina ny hitoby manodidina anay saotra ray masina ny amin'ireo mpanomponao nampiasainao androany ao ny tondram-bavaka fanomboana ao ny mitondra ny teninao ao ny nambelabelatra dia Jesosy malalo dia akasitrahana indrindra ianao satria tena hoe mbola ny noho ny fanay masinao na ny endrilelan'ny tsirairay avy na fany na mitazany asanao izany dia ireo mpivahoaka ny ainanao androany Jesosy malalo dia tena hoe tehirizy izy ireo tena hoe mehoery izy ireo indrindra ny amin'izao fivadikanina izao ray masinao tehirizy ny tsirairay avy mehoery ny tsirairay avy aoka nety Jesosy malalo tena hoe ny herinao rery ihany no hanenika ny tokantrano tsirairay avy ny apetrahanao izao fivadikanina izao ao Jesosy na tsy tafiditra tao anaty fandarana na ny tamin'izao na ny tamin'ny tao anatin'ny telefona na tamin'ny étoile dia Jesosy malalo efa mangetahetanao izy ireny dia atrehonao ihany koa ny fiainana atrehonao ihany koa Jesosy mba hampitany izany fivadikana izany aoka tsisy hodisan-jara ny amin'ny fahasoavanao tsisy hodisan-jara ny amin'ny fanatrehanao izy ireny makasitraka ray masina tsara indrindra voninahitra dia atolotra eo anao mandrakizay alleluia amen alleluia makasitraka ny ranabavy amintsika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy fohy fa nefa mamy isoranazy zany ary dia Andriamanitra manakirepasavana ny amaly fitianao ranabavy ama dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra tapitra tokoa nyfandarantsika lava dia lava izy androany nefa matoky sominao fa nisy nyraisinao tokoa tao anatin'izany raha mbola singa aminao lanitra Jesosy ny momba ny fandarana vavaka vemena dia amin'ny latsinainy ndratsika vao miaraka eto fa tsy misy mantsy izy efa sabotsy sy lahady fa raha pisy koa tsika amin'ny sivy malaina dia efa hiaraka eto ndray tsika ao anatin'ny commencement ankira sy famitihana toriteny dia mametraka ny velomandram-piona amintsika tsirairay avy ary raha pisika ary faly sy iteran'Andriamanitra anatin'ny fotoam-bavaka sabata sy ny toriteny azadiny fa ny fiarahantsika ny tapitra fa afaka mbola mihaino ny akiradio ianao akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny akiradio tahiny tompo mahereza Jesosy fombantsika tsirairay avy misaotra anao na atrehanitra fara fa raha tsy teto anao dia nangigina rery teto zay tahiny tompo manoroka mamy antsika tsirairay avy alleluia amen